Efa nitaonantsika teto amin'ity toeran'ity Andriamanitra. Manoloana izany indrindra dia araka ny tenin'ny Tompo hoe tsy anareo nifidy hafa izany nifidy anareo. Tsy faliko io nefa ny Satana. Manoloana ny ezaka ny finiavana izay tonga afantsika eto amin'ity toeran'ity izany mahatonga antsika hivavaka. Androko izany asany maizina izany. Vavaka sika. Voninahitra ny eo anao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Manome voninahitra anao eto amin'ity toeran'ity izay satria tsapana Jesosy fa mbola nanome hery sy tanjaka ary fahasalamana ho anay ianao. Mbola nanome tombonandro ho anay indray ianao. Natongavana etan'izao te-polona masina izao. Misaotra indrindra satria fitiavana sy famindram-poa avy aminao izany Jesosy, izay mahatonga anay hidera sy ankalaza hanome voninahitra anao eto amin'ity toeran'ity. Manoloana an'izany anefa Jesosy, tsy faliko ny Satana, tia nielingelina anay, tia mielivilo ny fosiny sainay, tsy ampifantoka anay ao anatin'ny fotoana rehetra androany eto amin'ity toeran'ity. Ianao efa nanome fahefana ho anay araka ny teninao Jesosy hoe zay fehezinareo ety ambonin'ny tany dia fehezina any an-danitra, ary zay vahanareo ety ambonin'ny tany dia vahana any an-danitra. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona fa Nazareta, nafana mandidy sy mandroaka sy mety asan'ny maisina rehetra, asan'ny Satana rehetra, asan'ny tefolo rehetra, tsy hanana anjara, tsy hanana fahefana eto amin'izao toeran'izao, fa ny fanahinao nanjaka eto amin'ity toeran'ity, ny fanahinao namirapiratra eto amin'ity toeran'ity dia mba ho voninahitra ho ane ny asa rehetrarehetra izay atao eto amin'izao toeran'izao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, hodiarainanao. Misaotra atotranao ndera sy ny ahajary voninahitra efa nao hatramin'ny taloha zany ka mbola nao mandrakizay. Misaotra Tompo. Amen. Manoloana ny fanatrehan'Andriamanitra eto amin'ity toeran'ity, handeha hanome voninahitra asika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra reriany. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompo maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mbola ampitomboina mandrakariva amintsika ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Misaotra n'Andriamanitra isika mbola nahatratra indray an'izao alady voalohany ao anatin'ny volana Marsa izao. Dia mirary soa sy fanambinana ho anao manoloana izany fitiavan'Andriamanitra izany. Mbola itony fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra no amakitsika ny tantara voalohany. Ny tantara voalohany toko fahaenina amby folo. Tantara voalohany toko fahaenina amby folo. Ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ary eo aorianan'izay dia ny hira larana fahavalo amby folo ny firana FFPM dia ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Tantara voalohany toko fahaenina amby folo. Ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Rehefa hita dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amin'ny anaran'i Jesosy, mirao an Jehova ary tany rehetra, lazao isanandro isanandro ny famonjena mahafaly, ambarao amin'ny jetilisa ny voninahiny, ary amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka koderaina indrindra, sady matahotra ambony Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena rehetra dia tsinitsininy, fa Jehova ny nanao ny lanitra, fa mirapiratana sy voninahitra ny eo anatrehany, hery sy fifaliana ny eo amin'ny fitoerany. Ry firenena manomeza an Jehova, eny manoneza voninahitra ny hery ho an Jehova. Manoera an Jehova ny voninahitra ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesy ao anatrehany, miakofy ao anatrehany Jehova
amin'ny fiangoana masina mangovity eo anatreny tany rehetra izao rehetra izao voaorina tsy hetsika. Amen. Ny feona rehetriza dia etina miderana riandrianarina nambano piazza isa dia ivavaka isika. Manome voninahitra anao zay ry tomponay, manome voninahitra anao ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, tonga asamatsara indray eto amin'izao toerana izao zay tompo, toerana zay natokanay mba ionana aminao, toerana zay natokanay Jesosy hiderana sy hisaorana noho ny fitiavana sy ny famindram-poa zay nomenao anay tsiraray avy. Eny fanaty tamin'ity maraina ity any azy, nofoazonao tanatin'ny torimaso-pahafatesana, nofoazonao toy ny olona tsy manatsiny, nofoazonao toy ny olona tsy manan-kilema, mbola nitombonao ndray tafahoana samatsara eto an'izao tepolona masin'izao. Misaotra indrindra Jesosy satria tena fitiavana sy famindram-poa avy aminao zany. Firifiry moa Jesosy ny olona zay mijaly, mandalo fahoriana, mandalo ady, eny fanaty atao anatin'ny fandalovana ny rivodoza ihany aza Jesosy teto an-tany sy ny firenena. Misy tsy manana trano honenana intsony, misy tsy manana arapaka intsony, mivezivezy, miravoravo tanana, mitanondrika, mitady zay isarangotana. Izay anefa Jesosy mbola menao hery, mitafinao finoana, ary indrindra mbola menao hery sy tanjaka sy fahasalamana. Tonga eto amin'izao toeran'izao noho ny fitahina, noho ny famindram-po zay mbola nataonao anay. Ataonay ahoana tsy hanondrika ny lohanay ka tsy hideranao. Ataonay ahoana tsy hanokatra ny vavanay, tsy hanome voninahitra anao, hisaotra anao, noho zany fitiavana sy ny famindram-po lehibe zay omenao anay zany Jesosy, zay narotsaka ao isanandro. Fitahinana zany, tena fitiavana zany, ary mahatonga anay midodododo eto amin'ity toerana ity satria tanteraka mandrakariva tokoa ny tenina hoe ny mpanompo zay efa novidiko tsy mba hariko. Tonga eto amin'izao toeran'izao zay Jesosy, manatrika anay eto ianao, manondrika ny lohanay zay Jesosy hideranao. Tsy hainay ny fiderana zay ataon'ny anjely sy ny olomasina rehetra ny an-danitra any, zay mitalakotrokotroka tahaka ny varatra, mirandraona tahaka ny ranobe araka ny voalaza ny teninao Jesosy. Fa izay kosa mba manondrika ny lohanay eto amin'ity toerany ity, hanome voninahitra anao. Raiso zany Jesosy mba hoanitra kasitrahana manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro,
eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Eo am-pitsanganana ihany no anaovantsika ny hiralarana 700 itsenantsika ny afatra ampahirezan'ny ray aman-dreny antsika indray amin'izao alahady voalohany any volana marsa izao. 700 dia ny andiny faharoa ihany nataontsika. Ry Jesosy mitenena araka ny fombanao aminay izay manantena mba handreny feonao fo marary sy manahy mba tsy aboy sy antrao ny tehiny fatisay hanehoany olatrao. Ry Jesosy mitenena araka ny fombanao aminay izay manantena mba handreny feonao fo marary sy manahy mba tsy aboy sy antrao ny tehiny fasisay hanehoany voninahitra ny eo anao Andriamanitra, lay masina indrindra, lay ambony indrindra, le mahery indrindra, tompony hery sy ny fahefana rehetra na ny an-danitra na ety an-tany. Miatso ny anaranao izay satria fantatra fa ianao no Andriamanitra mahery, afaka manampy anay, afaka manoro lalana anay, afaka manome anay ny soa rehetra. Fa rehefa ianao kosa ny tsy manome, ringana daholo izay, na ny tanànanay, na ny sakafonay, na ny biby-fiompinay. Manoloana an'izany rehetrarehetra zany anefa Jesosy dia ianao nilaza hoe ny zanaka tiana tsy maintsy faizina ary ny fitiavako anareo no anaovako an'izany. Ka dia miatso ny anaranao Jesosy mitenena araka ny fombanao, ny anaranao ny angatahako izany. Amen. Petraka isika. Ho jerentsika ny Deutéronomia 10. Raha isika amin'ny andininy fa 12. Deutéronomie 10, ny andininy fa 12. Ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa ny ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao? Afa-tsy ny atahotra ny Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hoti azy sy hanompo an Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fono rehetra sy ny fanahino rehetra, hitandrina ny didin'i Jehovah
sy ny lalàna izay Andriamanitra ho anao anio mba ahita soa ianao. Indro any Jehovah Andriamanitra ao a ny lanitra sy ny lanitra ny lanitra ary ny tany mba am'izay rehetra ho aminy. Kanefa ny razanao a noho ny raketany fitiavany Jehovah Andriamanitra ao, ka ny fidy anareo zanany mandimby azy izy mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka an'izao amin'izao. Ray masino manamsina ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Manoloana ny zava-doza izay nanjoantsika teo dia amperitreritra anareo mihitsiny ahatonga sainantsika FPVM manerana ny nosy sy manerana zao tontolo izao. Manamafy tena mafy, manamafy Jesosy fa fotoana ny fandringanana izao. Be ny tsy mino an'izany, be ny manesoeso an'izany, betsaka no miteniteny foana Andriamanitra koa ve dia anao an'izany. Zay mampatezitra azy zay, ary zay nanamarany tamiko mihitsy hoe raha amon'olona aloha tsika Andriamanitra niny miteny an'izany fa tsy hoe dada hoe ndro tsika amon'olona, fa le tompony aina hoe tananao mihitsy ny hoe amonao anao any, le tanany efa manakentanao. Tsy afa-mihetsika intsony ianao, de ozy ianao hoe tsy marina zany. Zay tsika manohatra azy zay mihitsy ny tsy teny, manosika azy mihitsy zany tsy teny zany, ary io mahatonga azy ho tezitra. Fa lazaiko anao fa sabotsy tany Tamatavy manomboka eo amin'ny le palme tsara tare io, tsisy tsony io, mahafantatra ny tompony io ary ndray andro izy tonga teo amiko anao hoe anahany eo pastery ho rehetrarehetra eo teny bodoniny anankiray tao amin'ny fianakaviana ihany, de voatery ny zaraina roa. Tadidiko zay teny zay, ohatra hoe ny akaviana ny akavanana anazy. Fa io ava koa dada misetrasetra be amiko mihitsy io, fa izaho mangina. Ozy ny eritreritry hoe ina moa nidiran'izany ito amiko eto. Fa zao vao tonga saina, ay tsy nataon'Andriamanitra mandendeha foana iny fitenenana iny. Tonga tany misy ilany akavia anankiray, ny akavia anankiray rehetrarehetrarehetra akavia potika daholo, akavian'ny lalana. Fa ny akavanana tsy maninona may, de mandeha kelikely, mandeha kelikely. Ny alinana akavia le tsisy teo nisy ndray, nefa potika koa ny akavanana. Sanany zavatra trano laingosany io palme be eo
ohatra ny ngotana tanana ohatra ny zao tsiraray avy de narina poto maintomainty sisa nitanao any poto tsy nisy siklona navitan'izany ho ny tany Tomasina na iray aza fa raha siklona azerany fa ity any langosana mandeha kelikely am'izay ianao ziatra maitso rehetrarehetrarehetrarehetra nogotana daholy hitanao ren'lay volontsangana be ngezabe reny zay misy ravony rehetra gotana de tapaka de tapaka de tapaka de tapaka da anaky ianao reny kinenina be reny raha mbola misy raviny koa de ohatra ny nalaina in'lay misy raviny iny de nitapahana de narina de nitapahana de narina de nitapahana hazo be sy ny rantsana aneo tsy misy raviny tsony vatabeny tsy nenjera da anaky nao mieritreritra an'izany raha tsy tanan'Andriamanitra tsy navitan'io intendry motra rehetrarehetrarehetrarehetra iny ohatra ny netezana mahitsy be mihitsy na ravin'aly zany na hazo aly zany na zay azo rehetrarehetra nataony mahitsy be ohatran'izany ohatrany hoe ndray mifafana amin'ny antsy be ohatra zay de mitovy eny tendrombohitra any ohatra ny kakasana poto daholo sisa ny hazo any tena tonga saina mihitsy nao hoe tsy misy siklonina nanao an'izany fa tanan'Andriamanitra no nanao an'izany tao Tomasina eritreretra fa dadarabe io ny tena mery miady amin'Andriamanitra matetika ary mery miady amin'ny mpiandry FPVM satria lasa naro daholo ny eny client-ny reny ny sany laza hoe latsanay mivaratra anao androany rapitse tsy matahotra an'izany ny mpiandry zay ny ilana mpiandry tsy matahotra an'izany zay rapitse amin'ny roa ary eny ozy ny mpiandry de ozy pastera mbola rapitse amin'ny roa zany le roa tsika andreo alina anao latsakalina androany fa nipetahany latsakalina andre mandeha paikany amin'ny roa mpiandry rehetrarehetrarehetrarehetra fa miakanjo fotsy daholo ery ambany ery dada rehibe anankitelo ery ambony ery manangana ny tanany andatsaka ny varatra mpiandriko mamenana nangan-tanana andefa ny varatra iverina any amin'ireo izy telona reo fa ndray mipoka ny varatra ria izy telona may dodododododony miaraka amin'ny akanjony sy ny tranony fa tsy maty jereo ny anandrina ny ampijaly azy mihitsy nataony tsy maty may tanteraka telo volana tany amin'ny hôpitaly foana mpiandry ny FPVM manana tsona mifona aminareo zay anaraka ny Andriamanitra reo zay fahazavonona ny tombo isa ny finoan'ny olona tamin'izany fa tam'ity dadarabe telolahy da Tomasina zany rivotra zany tsisy dikany am'izany zay tsisy dikany aminay io avilona io efiteka ny tamatavy anao hoe ay tsisy dikany io e fondrivotra am'izay Tomasina ohatra nisy ozy filazan'ny olona tamiko
ohatrany rivotra be fotsiny lomo fofofofo mafy be mbola tsy nisy ny ala ny tafitrano nangina eo le masony tonga de manga ny lanitra de niteka be zay sotra Jesosy fa lasa kanjy tampoka ty zao tsy nisy 2 minitra ny elanela zao tsisy 2 minitra tonga zay le pa io tranony eo a ozongozonina ohatran'izany dododododo na de tranongizabe ohatran'ireny azy lasa daholo plafond hitany ty atsika ty dalina eo io a vita manao an'izany aiza andao hidina any ambany aingana any ambany raha lasa io tsy leditsika fa eny apopokona napoka tsisy afany tafondro ny tranonay pastera lasa ny daholo io dala io a miaraka ny tafony namangy an'izany fa tena ory nampivavaka ny zanako zany dada nahitany hoe velona soamantsara re de tena mivavaka hatramin'ny zanako kely bilitika misaotra an'Andriamanitra andringana zareo ny any Ambohimentana hitakaikitsika eto Facebook ny nahitako azy le vary zao manko efa jijavary zao le vary efa mena be de dadarabe ny manao hoe tsisy dikany amitsika zay avandry alefako ny ody avandry aza matahatra an'izany ianareo vita ny tenin'ny dadarabe ria ozy ny avandra matevina be ohatran'izany ny filazan'ny olona ny toerana ny antso tamiko hoe le vary dadarabe manko rehefa mijijavary anao ka mahazo vary de mitety isatrano aiza ny anjaran'ny dadarabe de mame raigony isatokantrano zany ane raha olo amina taoniny zany tsisy tsony mololo sisa nangay ay teo a dadarabe vavaka ho azy tsika mba ho tonga saina mba hivavaka tokantrano zay tsy tiako totomasina fantatro fa tonga eto nanao dada fa mba avety aminay fa ny zanako aneo izy ka mijinjainy ny taolona nanidina de ahoana raha zany dada rana tsisy dokotera azo natsiona na ray ara maraina ny andro a ngambo efa ho raha tapako ny so io zanako tsy matsiaro tena fa mbola mitepo ny fony netiko angana tany amin'ny dokotera nasiana raha aloha teny zairina misaotra an'Andriamanitra raha tsy ty lalan-draha be ty ny azon'le tolona fa tato amin'ny atony aminy tataka be de zairiny dokotera zay nangataka azy hoe aiza izy ho azy zao a mbola lasa manao pansement ny amin'ny dokotera izy dada zany ny eo fa nareo inona nareo ampiangonana zay dekonina mihitsy ny zay pastera zay mianaky reto zanany vavy lehibe fa 9 taona zay dekonina angaho anareo tsy nahazo le vary fanampiana avy any Antananarivo tsy nahazo an'izany zay pastera oro mihitsy amienao zany nefa ve nylazay natao am-piangonana eny tompoko nefa ve nareo tokantany mihitsy eny tompoko misy omeny fa misy tsy omeny tsy fantatro ny famarinana manjary sao de mampalahelo anareo solotena ny fobe nandeha tany a ka de mialatsiny a tsy hoe mamely anareo akory amy tele zany fa mafy na de ny mizaran'izany ary anisa tokantrano e ary angamba sasany efa mangozoozo a de tsy malahatra angamba
dia lasa mody izy fa tsy nahazo. Ka ny fanjakana koa mbolana mitondra amina taonina be dehibe mihitsy vary hoe ho zaraina isa-tokantrano. Tsy hoe mametsy ny fanjakana akory fa dia mba manolo-tsaina ny fanjakana ihany indraindray. Maninona ohatsy nareo tamin'ny andron'ny président Rajoelina natsora daholo ny vahoaka rehetrarehetrarehetrarehetra defa eo daholo ny vary eo, tia andranona, tia andranona, tia andranona, dia samy mitondra ny azy mody. Raha izay zay dia nahazo daholo. Fa hoe reo ny anareo asa fa milina taonina mihitsy ny hono hoe mahery. Fa dia nanontaniako tany a, tsy nisy nahazo na dia ray gony na dia ray kilô aza. Teo mampieritreritra amin'ny fanjakana mba handaminana tsara an'izany tompoko amin'ny manaraka. Ny reko engaleo diso amin'ny alina dia misy kamby eo amin'ny taona ireo vary ireo dia tsitsy izay nalehany. Ono inganeka ono fa ny olona nanontaniana kosa ny laza hoe sady tsy nahazo ny tany amin'ny fiangonana ny tsy nahazo koa tany amin'ny fanjakana. Tena nala ilo zany ala zaiko anao izy hitako nisy narary rehetrarehetra dia nomena vola. Meko vola avy amin'ny olona teto an-tanina nan-drano. Sasany meko 2 hetsy, sasany meko 3 hetsy, le sasany meko 2 hetsy. Izy efa mianaka zany a efa 9 hetsy no nazy efa mianaka tao. Faly izy sady mitomany misaotra an'Andriamanitra. Dia tapa-kevitra amin'izay a tsy niditra tany am-piangonana tsony fa azafady ry olona mampalahelo. Fa nahen'ny mpitandrana anankiray ihany teny hoe azafady no hoaninay raha tsy misy pastera ahoana moa tia nomeko fiangonana. Malahelo anao mihena izany. Dia ny tsara indrindra dia nidina eny amin'ny fiangonana eny an'ilay tena mitomany. Misaotra an'Andriamanitra hoe mbola tsy maty pastera. Pastera namantsika mbola tany Andravoahangy fivavahana, izy tsy nanaraka FPVM fa nanao fiangonana Zandriny tao Tamatavy. Ny vadiny anefany a mpiandritsika teto Tanànandrano. Dia ilay mpiandry mafana fo be mihitsiny, isy nasam-pifoazana, fanasitranana. Dia niroborobo be ilay fiangonana. Tokavany lehibe ny fiangonana Zandriny io. Tsy fomba tsika ny manala devoly, tsy fomba tsika ny manasitrana ny marary, zany anazy. Ka ianao pastera manana sitrana olona, mba no asa-pifoazana, miala ianao dia tsy nanao pastera tao amin'ny toerana io izy. Ny antso azy a verenao ahy ianao ho amin'ny FPVM. Kifa zatra n'ity fiangonana ity dada fa aleo anao anankiray ohatran'ity any ambanivohitra Tamatavy. Tonga le rivotra be io. Ny tranonay nosigozon'ny voalohany indrindra aloha. Dia jeren'ny vadiko ohatrany tsy manino fa misogozona fotsiny, fa mivavahady lehibe. Io ny fikirina mafy teo sady ny pont ny rivotra ny tranony
izy nanona vavahady iny lasa nanidina niaraka amin'le vavahady. tomany raha matoma ianao zany ka aiza izy zao le pitsy izy dada tonga ihany fa efa maratra be. verena manao ny asan'i Jesosy fa tsy zany ny antsona anareo zany rehetrarehetrarehetra zany. Tsy fantatra le zay tambo rehetrarehetrarehetra anotran'olona mafy be reny, tambo vita amin'ny parpaing mbola misy poteau béton tsy misy dikany reny ohatra natao zao fotsy de manoatra ny domy. Tambo rehetra zay natao tamin'ny parpaing rava daholy. Tao amin'ny pasteur Brenao tambohany rehetra ny lalana makany narodany daholo, tranony nalidina daholo fanaky pasteur sisany ao an-trano ao hatramin'ny seza teo amin'ny alitara ozy tsisy hita fa tateo rena nisy olona ambany teny hoe ty misy seza anankiray fantatry fa ny fiangonana isa roa anaky telo sisa leny amin'ny alitara ohatran'izao. Hatrany lasa lamba rehetrarehetra ny tsy hita daholo fa nisy naka. Zafady me rano kely ane zafady. Lasa daholo zany. Zany na ny tena hoe tonga ny Tomasina eo amin'ny sivy sasany eo maraina lahady na amin'ny folo ray landrindra enina tsisy lala no tamatavy vao miditra reo ny teo any amin'ny serity iny eo mba akaiky io de iny poteau électrique béton io miolana tahaka an'izao de nazerany eo amin'le de nazerany eo amin'le tetezany. Tsisy lalana fa mandeha miodina any adiny ray latsaka fefany zay fa tafaverina amin'ny tetezany io ihany niodina tsisy lalana aty mbola misy fako be dehibe nataon'ny olo amin'ny raika amby folo sasany avy tonga any de tsasaky ny mpiangona efa lasa hoe tonga dada mbola be dehibe ny olona tao mielo mamay peny andro am'izany mielo mahenira ny eselika hoe vonjeo Madagasikara Jesosy, vonjeo Madagasikara, vonjeo Madagasikara, vonjeo ny fiangonanay. Toana ianao mahenao zany tandremo averimberiko tsara olo anankiray zay nahita fanananay tena ramba dada fa niemitra amin'ny finoko falazaiko anao nafoy anay ve ho anao Jesosy ary tena saika andeha hiova ambany finoko mihitsy pasterna. Tonga nampahery azy zanaka tianany hono ho an'ny faizina fitiavan'Andriamanitra anao zao antsika kapohany faizina tahaka ny zazakely akanjo tsara tare lasa milalao vovoka feno vovoka hatrany atapon-dohany mety reo hatrany tsy maintsy tezitra reninao na tianao na tsy tianao taizy ty ramenina nolotonao lamba jereo ny volonao mandanaiky ny timo sady ronjonyronjony fa rehefa voasasa izy reniny ihany manasa azy reniny ihany manambitamby azy hoe
tindrairany akanjo zany zanako zany a zany de aza lotolotona ntsony tsisy hafa zany Andriamanitra mikapoka atsika izy a manafisafanao izy mandrika ny fitiavany anao zany na tonga azy re fitelana fitiavana mandrakizay nitiavako anony fa izao raha olona aza ataonao mihitsy hoe metraketraka Andriamanitra fa misy dikany zavatra rehetra ianao ty tantara ity rangabe anankiray a eny an-dalana manjozo efa tsy zaka ntsony ny tenany manontolo sady mitomany izy no mandalo rehetrarehetrarehetra tsisy miaino azy tsisy manontany anankiray anao de ndona ny olona tsisy nijery azy naray ara ranga anankiray nitondra fiarako ty fara zay tena raitra mihitsy zay no nijanona dadabe fa manina anao no mitomany nona efa trandro aho azy tsy nenakanina mihitsy fa nona ho any lalahelo le ranga nentiny teo amin'ny restaurant teo amin'ny hôtely meny zay hanina laniny rehetrarehetrarehetrarehetra todika any amin'le ranga izy misaotra anaka misaotra ny olona manome sakafo oatra zany a zany tiako zany zanako zany tapako io lela tantara tsisy hafan'izany Jesosy tombony azy fijalinana le niteny hoe mangetaeta aho e rano ve nomen'olona sa tsy rano fa inona vinaigre zany vinaigre zany anefa vao maika koa marary be misy ny tenanao mihinana zany hoe tsy nisy olona na hafa etaetan' Jesosy na iray aza mangetaetatsika izy amean Jesosy lay tena fitiavana le mba mijery azy zao izy manjary io rangabe io nona olona manao asa soa e Jesosy nona olona manao asa soa nona meohanina izy zay ilainy raha voky Jesosy voky ianao Jesosy mahinao hitanao hoe sotra anaka fa tonga eto anao nona hoa izy misaotra anao ane zava-dehibe izy mankasitraka anao ny zava-dehibe rehefa voky rehefa nomenao zay ilainy izy mitena anao hiasa ho azy hoe soratra masina teo anompo azy any fonao rehetra ny fonao mena azy ny herinao rehetra ny renanao mena azy mankasitraka le izy am'izany de o le ranga tiziko am'izay le tantara tiako data omeko anao ity famantaranandro volamena ty a ny vidiny 25 millions de dollars raha olona kotinao ny zany dimanjato tapitsisa ariary raha tsy diso a takatra isanao zany abeany zany foky ho anao ty
raha nga zany tsy malala hoe ino teny meno aty, ino ny lako an'ity, izary nona fa ny zanaky le ranga no ny teny hoe orodata, ataony olona mahantra eo iny zay famantarana sady lafo be dia no tsara. Zao ny tenin'ny dada, tamin'izaho mbola kely tahaka anao zanako, nahantra zahay, dada sy mama nahantra, tadidiko tsara ozy fa io rangahy io tondra sakafo foana ho anay isan'andro, maraina atoandro hariva, io ny nanome fitafiananay na andritra ny taona maro, io ny nanome zay ilainay rehetrarehetra tato an-trano na hofa-trano na inona. Ankehitriny izy efa lehibe mamaly babenazy zany zanako zany, tsy voavidiko zany soa natao mirangabe tamiko ka zay fananako fara zay lafo indrindra no nomeko azy. Zany ane Jesosy ry abany, tady dino soa nomenja fony anao mbola voateraka, nianana andeha nianatra tany am-pianarana, nahay nahazo diplôme, nahita asa be, io daholo any name sakafo anareo matoa mbola velona, io ihany mbola name fitafiana ho anareo, io name ny hofa-trano ho anareo, io name zay ilainao rehetrarehetra, io miovaly babeny izy ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, fanananao rehetrarehetrarehetra, raha ko tianao zany ne mbola tsy ampy fa mitady an'le fonao Andriamanitra hoe zay. Zany ny fanimpopana tsara indrindra. Tonga ty aminay daholo zao nitatitra rehefa avy eo iny a fiangonana ny Zorobe iny, maro be ny mbola rava, nandalo tany manko sy velonina, any daholo ny sary rehetrarehetra, tsy any Zorobe rery ihany fa iny faritra Mangoro, aloatra Mangoro iny, rava daholo ny trano fiangonana. Miantso amin'ny pays hoe ahoana ho any ahitanareo an'izany le roa, zay fatratra Tomasina ihany aloha nijerenay fa tsy vitanay zany dada. Misy fiangonana Nalamanga zao fa nanao tsy fantatro 50 eo ny fiangonana teny faritra Nalamanga nanao, fa niany rehetrarehetra any ampalahelo mbola mitady vola daholo, niany koanina tsy misy. Nona va Jesosy, nona raha manao zay mahafa-po an'ireny mahantra ireny nareo kamboty mpitondra tena, raha mijery anarena andreny anareo izay nataonareo tamin'ireny madinika kely reny ho Jesosy no efa nataonareo tamiko koa. Mankasitraka izy mankasitraka izy mankasitraka. Mba eritreretinao ne zany teny hoe amin'ny soratra masina Isaia 3:10, nitondra naretintsika rehetra izy, so za mitondra zany feno entana ny tanana, tondra naretintsika rehetra izy ary mbona nilanja ny fahotantsika rehetra. Efa sady mitondra feno entana ny tanana, mbola sy nababena koa entiny. Zaka an' Jesosy zany no ianao dia mba eritrereto kosa ny valibabena mba hometsika azy. Ampieritreritanao any mifirana anao na jerentsika ny rehefa raika ny 700 firana
471 indrondra zay resika ny hira 471 mahavarena ny metra isaky zay mihirany eo a dia latsaka misy ny ranomasika hoe zany tokoa moa Jesosy ao le hoe sambatra Jesosy raha miaraka aminao tsy iny fa ny andininy fahatelo izay sakaizanao Jesosy ampoko zay sakaizany zay tia azy feno aravona lavitra manjo ary eo zay rehetra ilaina ony anananao tokoa fa raha miaraka aminao ao a miona ny fo sotra Jesosy mba ataovinao amika n'izany Jesosy sambatra Jesosy tretrika ravo ny fanako toloranao ny soa kadao daholo avy amin'i Jesosy zany a fa tolora azy ny fonao a sainao a fananao a ny herinao rehetra ataotsika zay andininy fahatelo zay a dia vavaka aorian'izay Jesús no para sila ita manju sayyidina anana ramia rakamina miununa sambate tete tena fitiavan'Andriamanitra atsika izany ry havana manao ahoana tena fitiavan'Andriamanitra anao na inona zavatra mety ho vitanao teo anivony zao fiainana zao azadino fa tsy manadino anao Andriamanitra tena mihevitra ny fiainanao Andriamanitra aza mieritreritra ianao hoe tsy hitan'Andriamanitra ny fahoriako tsy hitan'Andriamanitra ny adi-tsaiko fa ny lalana izay lalovanao teny eo ambany fiarovan'Andriamanitra sy ny fitahiry tovolahy anankiray teo an-tany ny fanjakana tamin'ny andron'ny fahampanjaka nafanafo Salomony anarany tena nafanafo tao anatin'ny fivavahana na inona olana na inona ady mety ny lalovany ny vavaka foanisy satria tsapany hoe ny zavatra rehetra mitranga eo ny fiainany tena no fitiavan'Andriamanitra ny ely teo an-tany sy ny fanjakany zany dia ozy ny mpanjaka hoe mba eto aty hoe zao ny tovolahy zany mba te hijery azy aho mba te eo anaminy aho rehefa tonga tao andapany mpanjaka izy dia hoy ny mpanjaka anaka ianao ony rehefa misy fahoriana dia mivavaka ny mpanjaka mandalo fifaliana dia nivavaka ny mpanjaka fa maninona satria tsapako izy fa Andriamanitra daholo natoy izao aho ka nitatana ny fiainako iriko koa no mba hitoerana ao anatin'ny fanjakako dia nitoetra tao andapany mpanjaka Salomon isaky ny voaka ny mpanjaka dia mivavaka isaky ny miditra ny mpanjaka dia mivavaka isaky izay dia len'ny mpanjaka dia nivavaka indray nandeha tany anala izy mianaka rehefa tonga tany anala rehefa avy nivavaka tao anatin'ny tokantrano tonga tany anala rehefa tonga tany anala dia nisy liona masika
tonga dia ny atsambotra teny any mpanjaka rombotra ilioan'io ny ala ny akibetana ny mpanjaka tonga tany an-trano dia tezitra ny mpanjaka Salomon tsy mahay nivavaka itsony ny mpanjakanao tsy mahay nivavaka tsika tatantrano maninona ny rimbona ny tanako maninona ny rimbona tahaka an'izao tsy mahay nivavaka hogadraiko anao alefaka ny amponjy anao tsy maninona ho Salomon na alefa tany amponjy izy mbola nivavaka ihany tonga ny dahalo indray mandeha nanafika ny mpanjaka rehefa nanafika tao amin'ny mpanjaka ny dahalo azo sambobelona ny mpanjaka atao sorina eo an-tokotany velarina ny lampiazo ny kitay ny fatorana ary efa ny fatorana ny mpanjaka naretina ny afo le lehibe an-dalo natazana hoe airembona ny akibe ny mpanjaka dia hoy izy tsy manao sorina olona manan-kilemitsika fa vao any io dia lefa ao andeha vahana ny mpanjaka verina tao an-tokantrano sady nigogogo nitomany hoe tena mihay nivavaka tokoa kai Andriamanitra mahita ny fahoriako sy ny adiko izy avoa ihany Salomon fa mihay nivavaka Andriamanitra ry havana mangetahetanao Andriamanitra androany na inona ady lalovanao na inona sedra mety mitambesatra eo ny fiainanao ianao ve mba mangetaheta azy ny voky ry mpamonjy mangetahetanao maniry lalandava dia hikambana aminao irao anatin'ny fonao zany aza atao tsy anjery fa mba ataovy mipaka letika ao anatin'ny fonao ny andiny voalohany eo mpitsanganana ihany ary ny andiny voalohany eo mpipetrahana ny andiny faharoa eo mpitsanganana tsy afaka ao amin'ny boky ny fanirinana nego reny fo andiny faharoetsira rahalampanao ny fo manjary fitahina ataovy eo an'ny fona ny tananao hivavaka sika Jesosy ao mangetahetanao ty ambony azo fijaliana mangetahetanay Jesosy ny tena marina onena ny fonao fa vinaigra ny mai ny mpanomponao re olona ny orakoraka re olona efa nazo famonjena tao ny sitrana tao ny jamba mahiratra tao ny boka ny diovina indrisany efa tsy mba nisy ny azakazaka ny tondra rano fa ny alangalana teny ivelany
vinaigra natolony ianao Jesosy. Tompo, tonga eto amin'ity toeranyity izay. Raha miantsoantso ianao androany eto amin'ity toeranyity Jesosy, mangetaetanay ny fonao, mangetaetanay Jesosy, mba hanolo tena hiala amin'izay ao anatin'ireo fahazarany ratsy, mangeja mamatotra anay izay mahatonga anay iriaria eo anivon'izao fiainana izao tontolo izao. Maniry koa izay Jesosy androany raha maniry mba hisy olona hanolo tena anao androany, araka ny tononkira izay nirainy te Jesosy hoe ny foky ry mpamonjy mangeta etanao, maniry lalandava hikambana aminao, mba ononao any fony ianao androany, ka na le fole rotiky ny fahotana aza, le fitafiana efa rotiky teo anivony izao fiainana izao, mino aho fa hiazakazaka ianao androany eto amin'ity toeranyity, satria honena ny fonao Jesosy, hanolo ny fitafiana ianao, amiazo fiainam-baovao ianao, ary tsy vitany hoe fiainam-baovao ihany no omenao azy androany, fa hijery ny fiainana iray manontolo ianao eto amin'ity toeranyity, ka natanteraka ny teninao hoe anaka, tsy hamelanao irery aho, tsy hamelanao ka mbotintsony aho, fa hitsinjanao ny masoko, hitatananao ny diako, ka na inona tsy famendrehanao, na inona tsy fantaterahanao, zanako foana ny ianao e, tiako foana ianao, te hamena anao aho, te hisakambona anao aho, ary anio nitenenako aminao hoe anaka, tsy avy ny antso ny marinao fa ny mpanotam-bay hibebaka, ka na dia tahaka ny janky aza ny fahotanao ho fotsikondray androany ho tahaka ny ora-panala, ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza androany eto amin'ity toeranyity ho fotsiko tahaka ny volon'andro fotsy. Misaotra Jesosy, fitiavany zany asehonao zany ho an'ny mpanomponao tsiraray avy eto amin'ity toeranyity. Mino aho fa tsy misy diso anjara ny vahoakanao izay niazakazaka teto amin'ity toeranyity, fa samy azo ny anjara tandrifiny avy noho ny fitiavana sy ny famindram-po avy aminao. Makasitraka Tompo noho zany fitiavanao zany, faly zay noho zany fitiavanao zany Jesosy, satria tsy manadino anay tokoa ianao, araka ny teninao hoe mety manadino zany amin'olo ny vehivavy, mety manadino ihany, fa izaho kosa tsy manadino anao. Zany mahatonga anay hitotorepika tahaka ny tononkira ny Davida mpanao salamy manao hoe sambatra ny olona izay voavelany elo, mosana ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy saintsy eva eloko, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra Kristy mpanao lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika, izay nitorotorona tamin'ny fanamasina, nateraka Maria Virgine, hijana ny napaka Pôty Pilato, lombona tamin'ny hazo fijalinana, matika nalevina, hidina tanan-dala, mipetraka tamin'ny mahatany Pilato, mipetraka teo any an-davitra, mipetraka kavan'Andriamanitra Kristy, avy any hitsara velona sy ny maty. Mino fanamasina aho, fiombonana masina manerana izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova Tompo maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia mbola faly miarahabantsika vahoakan'Andriamanitra
tonga somatsara indray name voninahitra azy amin'izao alahady voalohany amin'ny volana marsa izao dia fitahiny Jehovah eo amintsika rehetra. Miarahaba manokana ny koa ireto mankalaza ny tsingeritaona androany. Misy 470 menada izy ireo hovakiana ampanajana. Barivola 530 taona namoronan-kira. Ravelson Iarvonjy Radonyaina sy Randriambololona Randrianyaina Michel 20 taona mariazy tamin'ny 20 février. Vony malala tolotry ny avo Liantso androany voalohan'ny volana marsa mangataka vavaka amin'ny fianarana. Randrianarivonina sandratry ny avo mandresy tamin'ny 20 février mangataka vavaka ny amin'ny fianarana. Rahalalany manana ravaka domoina tamin'ny 27 février. Ramandia manana mamitaratra androany voalohan'ny volana marsa. Ramaherison nomena fandresena androany voalohan'ny volana marsa vavaka ho an'ny fahasalamana. Randrianandrasana miartso tamin'ny 20 février mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana. Rakotondраmanana ambintso tamin'ny 4 février. Rakotondраmanana fitahintso tamin'ny 23 février. Ranjavola mamiratra ikoriantso tamin'ny 2 février. Raharsoza Michel tamin'ny 26 février mangataka vavaka amin'ny fahasalamana. Randrianalson mialtina mampianina nantenaina tamin'ny 24 février. Raharseno andonyaina olso tamin'ny 25 février. Randrianyaina miranto fanambinantso rotsiny avo. Lova soanyaina Marie Viviane tamin'ny 27 février. Ranarivelo mialtina valso tamin'ny 28 février. Rabe mananjara mialtso Milva Norso Agathe. Randrianarslofo Arvola 27 taona tamin'ny 23 février. Raharinjatovy feno Lovaso tamin'ny 17 février mangataka vavaka. Randriamanga Herinyaina Sarika. Paster Ranivo Arso Victoire Missou tamin'ny 17 février. Soloery Mitiantso Victoria tamin'ny 26 février. Fanomezantso Andriamalala Fetranyaina Miotso tamin'ny 23 février. Rabe Tsialonina Nyaina Arlala Faniry. Randriany Riantso Najorom-pity tamin'ny 25 février. Miarombola manana ravaka tamin'ny 26 février. Fanomezantso Hifalina tamin'ny androany 1er mars. Ratobiarson Rivonyaina androany 1er mars nangataka hira 770. Ramaro miaja tantely Nirina Zina tamin'ny 20 février. Randria mampianina sitraka fiderana. Rarivson Noro androany 1er mars. Jereo ony Jesosy ny dosie any Ankinapsany. Randrianarivo sitraky ny aina Valentina 70 taona. Randria Tratraina Mahalina Razaka Sosi. Randriamanarivo Faranirindranyaina Valentina 7 ans mariazy mangataka ny fanamasina n'olotsaina amin'ny fiainana. Randriamiaja Tafita Isaia androany voalohan'ny volana mars. Rafarala Andrianyaina Bruno Isidore Ramiar John Marie-Louise 47 ans mariazy androany tamin'ny 24 février. Randrianyaina Eriko Tsilavna 20 février. Rasoarnorovelo Serafina 2 taona tamin'ny 20 février. Rajana Malala Albertine Harsolalao 26 février. Randrianatenaina Amboara fanambinana 20 février. Velntso Eden Dylan 28 février ary farany Ramanantso Lantoniaina 23 février. Arabaina rehetrarehetra na nanoratra na tsy nanoratra dia arabaina daholo mahatratra ny tsingeritaona. Ny cadeau tsara indrindra omenantsika amin'izao anniversaire zao dia ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny salamo. Salamo fa 1:70 atolotra antsika tsirairay avy mahaiza mandray izany fanomezana fa amin'ny Jesosy izany.
salamo faraika amby sivifolo ny andininy faefatra ambin'ny folo sy fadimy ambin'ny folo fahenina ambin'ny folo rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria izao ny raketany fitiavany dia hamonjy azy aho, hanandratra azy any amin'ny ava aho satria mahalany ny anarako izy, iantso ahy izy dia mahaly azy aho, ho eo amin'ny araory izy, hamonjy sy ame voninahitra azy aho, hovokisako fa ela velona izy ary ho asehoko azy ny famonjeko. Amen. Hitsangantsika rehetra hivavaka ho azy ireo. Jesosy sotranao era-poeran-tsaina, ny fitiavanao sy ny famindram-ponao velonay natrapamonjena afaka mbola tonga eto indray Jesosy ny vavaka miaino anao mandray ny teninao sy ny sitraponao. Misaotra koa Jesosy ny andreto mpanomponao izay mankalaza ny tsingerin-taona samy hafa Jesosy, ianao mame tombonandro fahavelomana fa na dia ny segondranay amin'ny fiainanay arane Jesosy tsy hainay manampy izany fa avy aminao zany ka zany nisoranay ianao. Sotra betsaka Jesosy, ndreo ara-mpanomponao mangataka vavaka Jesosy ny amin'ny fianarana, ny amin'ny fahasalamana, ny amin'ny dosie Jesosy ho jerenao izy ka ho tanteranao ny teninao, ho jereny masika izy anasoavako azy ny ra-panazy ny arahanay ny redina te Jesosy ianao Jesosy sakaizanay enenao ampiko ny soane zay Jesosy manana anao ary zany indrindra Jesosy ny antony atongavany eto mankalaza anao ny an'izany aniversery zany ka dia misaotra indrindra era-poeran-tsaina dia mba ho tahinao daholo ny tsirairay Jesosy ary dia ho voninahitry ny anaranao ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy nangatanay izany. Amen. Mahazo toerantsika rehetra tompoko. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiantanan'ny tompo ho antsika rehetra amin'izao volana vaovao amin'ity taona 2024 ity. Araka ny tenin'iray aman-dreny teo ry havana dia hitondra tatitra vitsivitsy izahay ato Amborofohibe momba an'ireo trabona any amin'ireo synodam-paritany telo izay nandalovan'ny siklôna farany teo. Ka dia mivaky toy izao izany ny any Tamatavy izay anisany vomafy indrindra dia fiangonana efatra ny rava ary tokantrano traboina sy ravatrano dia mahatratra 4telopolo ary any amin'ny synodam-paritany mivaky manata zany hoe any amin'ny faritra ny Jorobe iny dia fiangonana roa ny rava, trano vatom-piangonana ray ary trano mpitandrina ray. Ny tokantrano traboina sy ravatrano kosa dia nahatratra 520 ary ny synodam-paritany any aloatra dia fiangonana 3 ny rava. Ireo moa zany dia tatitra voaray taty Amborofohibe araky ny nalefan'ny président synodam-paritany amin'ireo toeran'ireo. Araky ny filazana nataon'iray aman-dreny moa tao amin'ny radio fitazatsoa dia nisy filazana fangatahana fanampiana izay neritreretina hoe omena an'ireo trabon'ireo ka dia ilaza statistika vitsivitsy ny tena koa moa ny fanomezana izay natao tsika rehetrarehetra sy ny fiangonana manodidina eto Antananarivo any amin'ny faritra koa ary ny any ampitan-dranomasina. Ny akanjo sy kojakoja voaray dia nisy olona 100 no nanao azy. Ny lamba voaray tamin'io dia 250 saka. Ny fantsika 1 carton, paty salona 1 carton, savony 1 carton, vary fotsy 1 sachet lehibe, bougie 2 paquet ary menaka 7 amin'ny atsasa-litra. Ny mpiara-mivavaka ray anjara indray tamin'ny vola izay narotsaka tao amin'ny 103 sy 102 dia 410. Ny sampana fifoazana dia ny sampana fifoazana eto Antananandrano, ny sekoly fitazatsoa. Ny sampana dia nisy 120. Ny
olona name vola tao amin'ny am'vola dia nisy 500 ary ny fiangonana manodidina ny any amin'ny faritra ary ny any ampitan-dranomasina dia natratra 250. Tsindrina manokana eto ny fiangonana any Fransa Eropa izay nandefa vola mitetina 44,825,000 ary ny fiangonana zina vaovao any Fransa nandefa FMG ary ny fiangonana zina vaovao Fransa 11,489,875 francs malagasy. Ny totaly ny vola voaray teo am-pelatanan'ny Brafoibe zany dia 147,616,000 FMG. Ny entana voaray moa efa voalaza teo. Ny zavatra efa natao zany tamin'io dia vary 3 tonnes dia naterin'ny solitena amin'ny Brafoibe tany Tamatavy moa izy io dia nozaraina isaky ny fiangonana arakaraky ny traboina isam-piangonana izay voaray taty amin'ny Brafoibe. Lamba zaraina kosa nalefa tany dia 420 kitapo tany Tamatavy ary 520 kitapo tany Anjorobe. Ny vola eo am-pelatanana zany omaly tamin'ny zoma atoandro tamin'ny 12 dia misy eo amin'ny 108,583,500 FMG. Mbola ivory moa ny Brafoibe araky ny teny teo hoe ohatrany misy zavatra tsy nety tsara ny fizarana azy nataon'ny tany amin'ny faritra satria ny Foibe dia nizara isam-piangonana fotsiny arakaraky ny statistika tonga teo am-pelatanana dia andinika ny fomba fizarana andreo. Dia izay no tatitra fohifohy momba ny vola miditra sy ny vola eo am-pelatanana ary dia hotaterina amintsika miandalana eto ihany moa zavatra atao amin'ireo trahabonareo fa raha ny zavatra hita dia mbola betsaka ny fanarenana tokony atao, mbola betsaka ny mpiara-mivavaka mbola mijaly indrindra ny any amin'ny faritra tsy nanana any ka dia mbola hiteny moa zany ny ray aman-dreny anazava hoe inona no tokony mbola ataontsika eto an-taninanandrano ary mariany eto araky ny fandaminana fa ny vola rehetra izay miditra eto amin'ny fiangonana Taninanandrano dia tsy maintsy mandalo any amin'ny Foibe daholo izay vao mivoaka any amin'ny ampiasana azy tsirairay azy ka dia voninahitra an'Andriamanitra iray ihany. Sotra tompoko. Eny tompoka hotrohan'izay ihany dia mbola misy ireo fiangonana maro be izay matra mandefa sary aty amiko rava ny fiangonany vahoaka ary tsy manakaniko hoaniny dia mitsipina nyreny zahay dia maka ny adresin'le paster dia zao ary paster ty volo tya anao manokana ary ty indray ho an'ny fiangonana dia mba zaraina ho an'ny fiangonana misy tena fiangonana izay saorana azy be dehibe fiangonana kely ny Tamatavy izy zay mbola niazy tsy rava miazakazaka manao rakitra daholo atolotra ho an'ny Tamatavy mampitsipohana izy zany mampitsipo zany tsika eto Taninanandrano mbola tsy nanao misy manatitra fa eto teo am-piangonana mbola tsy nanotsika ka dia amin'ny alahady 15 mars tapa-bolana androany dia anotsika ho an'ny trabona tsika Taninanandrano rery zay dia mitoy fanentanana zanome entana na lamba akanjo ho anjaza ho an'ny lehibe dia aterinao amin'ny porte 104 sy ny porte 1 ao misy kahe
vola kosa dia alefa ny importe 102 any vola sy ny 103 any misy reçu homenanao. Raha mivola dia tia no an'ny fiangonantsika 038 41 197 79 averiko 038 41 197 79 amin'ny anaran'ny SG Remy Ramanakantenaina le nitarika fitebavahana teo. Zay tompoko fa dia mbola be dia be ny tena mampalahelo dia tsy maintsy mijery amin'ireny tsika fiangonana. Sotra tompoko. So ary dia no fanatitra amin'izay tsika fa soran'i Jehovah tsy maty. Omeo izay azonao atao mihitsiny izy mankasitrahana azy. Zava-dehibe zany. Ianao no nanasoa, ianao no fahasalamana, ianao no nanome ny vola, ianao no nanome ny hery. Jesosy, foky ho anao ty. Atao mihitsy izay mahafa-po azy, izay mampe fifaliana hony ankasitrahana indrindra, ary izay mamafy kely kely ny jinjaina, izay mamafy be ny jinjaina. Izy Andriamanitra ny tenga dia samy mahirezana. Ao ny rakitra voalohany sy faharoa, ny aoriana izay procession amin'izay araka ny fombantsika fa be dia be tazako fa efa misy fitaratra ny tia-kavanany ty, fa ity mbola tsy misy fitaratra dia anjarantsika fa mbola be dia be ny asantsika koa sotra tompo. Zay atsangano tananareo zay pasitera kilasy mandry ao amindrony eo hoe miangona eto. Ary eto any any ambony any aza vaiko tsara zao ame vola eninetsy ny fiangonana ho anareo. Ao anareo misy kilasy mizara roa ao le kilasy mandry matory manao cotisation amin'ny sakafo sanandro, ary eo ianareo zay any an-tranon'olona dia samy miteny daholo hoe na ny any an-tranon'olona na ny kilasy mandry dia mba homeo zay fa andro kosa mbola miantoka frais dia manome anjara sakafo amin'le olona ipetrahanay. Ka dia zarainareo daholo aloha zay mandra-pa rehefa tonga anay ny amin'ny fiangonana amin'ny tapa-bolana androany dia hita indray izay ho anareo. Io vola io dia azonareo alaina andraso aloha rehefa aveo. Anao ngamba rehefa aveo misy olo tenanareo manao siliana zany fa tsy olona anankiray kory no maka an'izany.
anarany Jehova nefa mameny Jehova manateny olony rehe Jehova minika tany tanony Jehova miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratran'ity andro lahady fandraisana ity fahasoavan'ny tompony ao amintsika tsirairay avy tonga eo fotoana amakina ny rarahan'ny fiangonana isika avy amin'ny F7 fifaliana ho an'ny F7 no manasantsika mpiara mivavaka rehetra fa anomboka indray ny fampianarana ny informatique bureautique izay karakarain'ny F7 toy izao ny andinindininy momba izany fiepitaona ianarana dia manomboka ny alatsinainy 9 marsa hatramin'ny alakamisy 30 marsa alakamisy 30 avril ny andro ianarana dia isaky ny alatsinainy talata ny alakamisy ny zoma ny ora ianarana dia manomboka amin'ny 5 ora hariva toerana ianarana dia ao amin'ny efitran'ny F7 varavarana 20 sy 300 sara-pisoratana anarana kosa dia ray alina ariary aloha amin'ny fotoana anomboan'ny fiananana ary mitondra saritapaka iray ny fisoratana anarana kosa manomboka izao ao amin'ny pasteur Marcelin foloan'ny sampana Katezo varavarana 3:100 amin'ny ora fisokafan'ny birao avy amin'ny sampana Gaetam fifaliana ho an'ny sampana Gaetam indray ny manasantsika mpiara-mivavaka rehetra fa efa misokatra ny fampidirana mpikambana vaovao ary anio ray marsa kosa no fisoratana anarana farany ary zay tsy tonga aoriana zay dia verina ho toy ny manala ny tenany tsy ho mpikambana intsony avy amin'ny vondrona zazavavy fivondronana mime fivondronana voalohany vondrona zazavavy ao anatin'ny fanatanterahana ny mpamakilainy Madagasikara vondrona zazavavy dia fifaliana ho anay ny manasa ny fiangonana rehetra ifanotrona amin'izany izay ho tanterahana ny alarobia fa 4 marsa hatramin'ny alahady 20 marsa ho avy izao eto amin'ny fiangonantsika ny loha hevitra amin'izany moa dia anefa ny antso sa sitrapo amin'ny kortianina voalohany toko voalohany andiny fa 9:20 toy izao ny fandaram-potoana alarobia 4 marsa varotra takisaky sakafo isan-karazany mandritra ny fitaom-pifoazana ny alakamisy 10 marsa ihany kosa dia fianarana soratra masina iarahana amin'ny pasteur iraka mamilalaina Tianarson iarahana amin'ny loha hevitra hoe anefa ny antso sa sitrapo ny alahady kosa dia fotoam-pivavahana ny tontolo andro ny amin'ny 5 ora hariva sy amin'ny 5 ora sasany dia isy ny afim-pifaliana iarahana amin'ny sampana mpamakilainy Madagasikara fivondrona voalohany izay anasana atsika mpiara-mivavaka rehetra
Antsankira Sareba sketch lalao fiderana izay ho hitanise ao anatin'ny izany ary navozana indray ny fiainam-panahy tsirairay ary eto amin'izay ny afim-panahiny C avy amin'ny STKVM tonga indray ny fotoam-piasana 24 dia ny STKVM ihany koa dia manasa antsika rehetra zanaka ny fiangonana mba hiditra ao anatin'ny sampana STKVM zany efa nanomboka ny 12 febroary teo ny fisoratana anarana mifarana ny 31 mars toeram-pivoriana dia ao amin'ny salle 317 3e étage isaky ny asabotsy amin'ny 2 ora sy sasany. Avy amin'ny vondron'ny mpampianatra, ny vondron'ny mpampianatra koa dia manasa antsika rehetra maniry hiditra ao anatin'izany vondron'ny mpampianatra izany fa mifarana ny 30 aprila ho avy izao ny fisoratana anarana sy ny fanovozana fisoratana anarana ny efitrano fivoriana dia ny efitrano 410 sy 300. Ampatsiahivina ny fiangonana fa ny zoma izao dia ny zoma fanavozana arahana amin'ny loha hevitra hoe herin'ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny lantrondre natoandro sy pasteur José Alain any tanànantsika rehetra ny amin'izany zoma fanavozana izany avy any ivelany zanaka ampelezana Mangamila antsoina zanaka ampelezana rehetra avy any Mangamila sy ny manodidina rehetra ho tonga ivory ny asabotsy 20 mars aorian'ny fianaram-piandry sy ny mpiomana ao amin'ny efitrano 500 rena voalohany fa anokatra ny asa-pifoazana eny an-tanindrazana isika. Avy any amin'ny Tobomasina Ambohidanerana anatanteraka andro-bavaka lehibe ny Tobomasina Ambohidanerana ny asabotsy 7 mars ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina eny amin'ny tanàna masina FPVM avaratsena talantaon'ny volonondry. Asaina isika rehetra zanaky ny Toby mpiandry natokana any amin'ny FPVM mba hifanotrina ny amin'izany lazana ihany koa ny promotion izay natokana fa isy fivoriana manokana ataontsika eny amin'io fotoana io ka dia manentana antsika rehetra ihany koa ny amin'ny Tobomasina Ambohidanerana ny asabotsy 7 mars any amin'ny tanàna masina avaratsena talatany volonondry. Koa satria efa vita ny fanatazana mbola tsy mirehitra ny jiro dia iroso amin'ny procession lay aloha isika zay voatohizana ny rara. Zay ianareo deuxième étage sisa mbola tsy vita? Vita? Zay saotra tovo mafy ny alin-drano mafy ny fitsapana fa maharita nira fahavana amin'ny fitopolo ao amin'ny boky hiratsika hoe na mafy aza ny manjomo na mafy aza ny alin-drano izay mamely anay etya dia anatenanao foana hitsenanao a Jesosy na ny anio zany andro zany na rahampitsy zay avintsy Jesosy tsy fantatsika izany zao efa miomana Jesosy hitsenanao mampirisika antsika mihitsy hoe ninonina miseho ao reny mafy ny finoana tsangantsika andiny voalohany sy ny faharoa. Nani anio rahampitsy
Misaotra Jesosy, misaotra. Rehefa tonga aminareo daholo ianao niorory tany, niady firenena iady amin'ny firenena. Na tonga aminareo daholo zao ny mosary sy ny sisa, mbola tsy tonga ny farany raha tsy tapitra voatory ny filazantsara. Fa tena miorooro ankehitriny, mitselatra Jesosy. Laingosanao daholo isa-tokantrano ny maditra rehetrarehetra. Mampiorooro tokoa zany Jesosy satria tsisy tsy manota manko izay. Anao fanatitra ao anay izay Tompo, raiso zany fa vokatra ny fonay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Masina Jehova tompony maro, tsy voninahitra ny tany rehetra. Tanteraka tokony izany zanaka ary fanahy masina. Amen. Petraka isika procession zao. Tohizana ny famakina ny rarahan'ny fiangonana avy any amin'ny zanakam-pelezana fitandremana Ambohi Malaza fiorenana. Antsona zanakam-pelezana rehetra eto amin'ny FPVM Ambohi Malaza fa mba andefa ny adresy numéro telefona misy atsika tsirairay avy azona manao fitsidiana isa-tokantrano izay taterahan'ny brao sy ny mpitandrina. Ampahafantarina ihany koa ny zanakam-pelezana sinota vaky mananta fa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia nahazo toby fanokanana mpiandry izay atao amin'ny FPVM Ambohi Malaza 16-17-18 oktobra ho avy izao ka dia manantena mba hifanotrona amin'izany fa asa lehibe izany. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fandrenana tokantrano: Andriamatoa Randriamahefa Philibert, Ramatoa Randriamasinoro Lala Veronika Andaniny, Ramatoa Razafiarimanana Dominary Nirina Ankilany de Falmampandre. Manasa atsika rehetra amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadinany zafiny zanany Randriamahefa Yvon Elize sy Razafiny Aina Tsarona Voary Miranto, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 7 marsa amin'ny 10 maraina. Andriamatoa Rakotobe Christophe Albert, Ramatoa Ranorsehany Voahirana Andaniny, Andriamatoa Randriamanantena So, Ramatoa Soarinor Isabelle Ankelany de faly manasanareo anotrona ny fanamasinana ny fanambadiny zanany Rakotobe Andrianjaka sy Randriamanantena So Rina Lola, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 14 marsa amin'ny 10 maraina ihany koa. Andriamatoa Rafanomezantso Germain Andaniny, Ramatoa Ralanto Arso Zanina, Ramatoa Razafindraso Zanette, Andriamatoa Rakotonirina Jean de Dieu, Ramatoa Andrianarivelo Laonirina Ankilany de faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadiny zafiny zanany Rafanomezantso Lahatra Anjaraso
sy rakoto ary nirina sitraky ny aina izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 14 marsa amin'ny 7 ora maraina. Ramatoa Rambelo Arso Celestina Lalao, Ramatoa Andrianoely Baholy Saondra Andaniny, Andriamatoa Andriatiana Christian, Ramatoa Ravony Malala Sol Marta Ankilany dia afaly manasanareo anatrika amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Andrianoely Avitra Tahiry sy Andriantsoa Andrea Erika izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 20 marsa amin'ny 12 ora sy sasany maraina. Raha misy mahita ny tsy mamety ny anamasinana izany fanambadiana izany dia aoka izy aplaza melo ny ray aman-dreny mpitandrina. Filazana manjo amin'ny finoana fanantenana fitsanganana tena maty no ampandrenesana antsika fodimandriny ireto olona manaraka ireto rakotinirina mpanomezana lalaina Salomon dia nodomandry teo amin'ny fa 120 taonany teto antany ny zoma 17 febroary lasa teo hoy ny vadiny Rajontso Felany Arisoa ny zanany Menada ny rafozany fianakaviana manontolo ny nofony dia efa voalevina any amin'ny fasandrazany Tsaramody faritra Amparihy Fokotany Antanety be Arivony Mamo. Izy moa dia namelan'ny fianakaviana fararakitra 250 000 francs. Razafy Malala Charlotte mpiandry promotion Pankato dia nodomandry ny alarobia 20 febroary rehefa nivahiny 20 taona teto antany hoy ny zanany taranaky razay Zakarvony Zaki teraka Eliana Davidson rasoany aina lovanirina mamy Davidson sy landivola promotion lalam-pamonjena promotion fifaliana ny zafiny zanany ny fianakaviana manontolo ny nofony dia efa voalevina ny zoma teo tany amin'ny fasandrazany any manjaka ilafy. Izy dia namelan'ny fianakaviana fararakitra 300 000 francs. Andriamanitra tompon'ny fampiononana ny ampionona ny fianakaviana tramanjoa. Ity kosa misy ny fisaorana ny vadiny ny zanaka manjafiny Topokilay raha samy manana Gilbert mpiandro promotion fanavotana ny sampana STKVM dia maneho fisaorana ho an'ny Brao ny fiangonana manontolo noho ny fiaraha-miory nataonareo. Andriamanitra manakare pasoavana ny amaly fity anareo. Izy moa dia lamelan'ny fianakaviana fararakitra roa ariary izay ny voady raharahany fiangonana Androany ary iroso indray tsika amin'ny famakina ny voady masina voaray Androany. Reto indray ny voady masina voaray eto amin'ny farany ambany avakina amin'ny anaran'i Jesosy apafolokarena voninahitra anao Andriamanitra irery ihany misaotra betsaka Jesosy fa tena tsara loatra ianao tsy voatanisako eto ny asa soa rehetra nataonao fa misaotra fa tonga eto an-tanindrazana indray indro ampahany kely tamin'izay rehetra nomenao vola $600 ty sa euro $600 ka ny $100 ho an'ny FPVM fohy be, ny $100 dada RJJ Zoky Barvola 35e anniversaire $100, promotion false ravo $100, FPVM Tamatave $100, FPVM Ambohitr'Andriamanitra $100. Rakim-pisaorana fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy atolotra ho an'ny dada RJJ vola $100 ho an'ny dada RJJ dia $100 ho an'ny tolotanana ho an'ny Tomasina. Taio indray Jesosy ity volana vaovao ity raiso fa vokatry ny foko misaotra Jesosy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ho fananganana ny toby masina Ambohidanerana Jesosy amin'ny anaranao masina mangataka zanaka avy aminao vatsoa any États-Unis manotra vola $200,000 francs. Voikava mahatratra ho an'ny mpiara-mivavaka Traboina manotra vola $2,000. Voninahitra ny Andriamanitra irery ihany misaotra Jesosy fa mbola notahinao izao sy ny ankohonako
teo ny tanam-pitiavanao jesosy ny tantana sy ny vimbina koa ity indray ny ampahafony izay nomenao manolotra vola 177 500 francs ho an'ny fiangonana Ravan'ny Rivodoza, vola 30 000 francs na 4,000 ariary ho an'ny rakitra fifoazana fisotroana ny rano Jesosy mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana. Totaliny vola zany dia 3,400 ariary. Misaotra Jesosy tamin'ny fitahina nomenao manolotra vola 1,000 ariary ho an'ny granita izy. Misaotra Jesosy tamin'ny fitiavanao mifona aminao efa nanao ny rasy taminao teo masonao mamindrafo amiko tiako ianao Jesosy manolotra vola 2,000 ariary fahafolo-karena. Misaotra Jesosy raha nahatratra izao volana marsa izao manolotra ny ampahafolony zay volany raisiko ny tsinjara toy izao 200 000 francs ka 100 000 francs ho an'ny granita, 100 000 francs ho an'ny trabona any tao masina. Misaotra Jesosy fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ahy ity indray Jesosy ny ampahafolony izay nomenao ahy vola 250 000 francs na 10,000 ariary ho an'ny fanombarana ny fiangonana ny granita mangataka vavaka fa mikarakara dossier andehanana ny France. Misaotra Jesosy voninahitra ho anao rery any. Amen. Misaotra ny amin'ny fambondram-po sy ny fahasoavanao isan'andro ampahafolony 1,000 ariary nofy efa lasany amin'ny data 2,000 ariary. Ity Jesosy fa entiko amin'ny trano firaketanao ny fahafolony pensionko manolotra vola 7,000 ariary voady masina. Inona kosa navaloko an Jehova no ny sorehetra nomeny ahy indro Jesosy misy vola kely 1,000 ariary omena ny data RCC kely fa vokatry ny fo fa misaotra Jesosy. Amen. Ho an'i Jesosy indro aho anefa ny vadiko aminao indray Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao taminay menakavy kely mbola nomenao an'izao volana vaovaozana iray dia mangataka ny famondram-po hatrany Jesosy mba taio ny asantsika mba andeha tsara androso tsara koa miangavy sy mitalao aminao Jesosy mba tsofo rano amin'izay ireo fiara izay amidiko mba ho lafo daholo. Misaotra Jesosy amenina vola 2,000 ariary dady RCC 2,000 ariary ho an'ny kamboty any ampahitrisina mangataka vavaka sy ny iran'ny CFF andrasako eto. Misaotra betsaka Jesosy noho ny arovanao anay mianakavy tamin'ny loza fampifamovizana iny. Misaotra koa fa vita ny permis ny trano apetrako aminao Jesosy ny toindrehetra 3,000 ariary tsinjara toy izao 1,000 ariary trabony atao masina 1,000 ariary granita 1,000 ariary mantra ny fiangonana Jesosy. Misaotra anao aho fa mbola novonjenao raha efa very fanahiko mbola tianao ka namondranao fo mangataka aminao Jesosy mba ampanjavonanao ny kista ovarienne gauche izay lazain'ny dokotera fa tsy maintsy hodidina satria mihina fa ianao dia dokotera ambony dokotera rehetra ka hainao hainao ny manasitrana ary idera sy anome voninahitra anao aho nanambara ny fahatsaranao vola 1,000 ariary atolotra ho an'ny dada RCC. Misaotra Jesosy fa ny afaka fanadinana ka nifindra 4 ane indray tendry ny avo dia mbola apetraka aminao Jesosy ny toy ny fianarany sy ny amin'ireo zandriny roa lahy 1,000 ariary ho an'ny mpiara-mivavaka FPVM Toamasina. Misaotra Jesosy tamin'izay rehetra nataonao anay hatramin'izay noho ny fitiavanao fanondram-ponao anay mivady feno 7 taona ny fanambadinay ka dia misaotra indrindra Jesosy malala mbola mametraka no avinay ampelantananao fahasoavanao mangataka ira FFPM 548 manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny data RCC 1,000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao anay sy ny famondram-ponao aminay mangataka vavaka ho an'ny fianaran'ny ankizy mba ndroso fahendrena 5,000 ariary ho an'ny granita ny fiangonana. Voninahitra ho anao Jesosy androany Jesosy manefa izao vadiko izao aminao ifonako fa izao vanateraka 4,000 ariary atolotra ho an'ny granita mangataka vavaka ho an'ny vady tsy mety mivavaka. Misaotra Jesosy. Amen. Tsy soratra 2,000 ariary tsy soratra 3,000 ariary Jesosy ao misaotra noho ny famondram-ponao isan'andro indro ny ampahafon'ny karamako atolotra anao raisy fa vokatry ny foko vola 1,000 ariary ny 1,000 ariary ho an'ny dada ary ny 2,000 ariary ho an'ny fiangonana. Misaotra anao zahay Jesosy fa notahinao ka nahatratra ny volana fahatelo mangataka ny famondram-ponao sy ny fitahinao foana zahay indro misy vola kely anaovana ny granita ny tranonao kely fa vokatry ny fo 1,000 ariary.
misaotra anao jesosy tamin'ny fitahinao ny fiainako ity ny apahany tamin'izay nomenao vola telo arivo sy efatralina ariary anaovana ny tempolinao. Misaotra jesosy tamin'ny fitantananao fiainanay, misaotra tamin'ireo fitahina maro be, mbola apetraka fenao tananao jesosy ny momba anay rehetra, fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra. Amen. Napahafolo-karena 5 alina ariary. Misaotra jesosy noho ny fitahina tamin'ity volana itya manotra vola izy 2 alina ariary. Misaotra Jehovah ry fanahiky, misaotra jesosy tamin'ny fitahina tonga ny zanako avy any ivelany nahazo 3 premier ny nomenao zanaka vavy kely koa tafiditra miasa izy roalahy, nomenao asa ny vadiko, nomenao masinina sy ny sisa. Misaotra jesosy mba ataovy sarosarotra le soratra, alamino ny asan'ny vadiko mba ho azo ny marché. De manolotra vola izy 2 alina ariary, 5,000 ariary eo an'ny zokobary vola, ny 5,000 ariary eo an'ny trabona any Atamatave. Tsisy soratra 5,000 ariary. Misaotra anao jesosy fa mbola nomenao izao an'izao indray mifona jesosy tamin'ny fahotana vitanay rehetra, mangataka vavaka mba azotanao ny asanao sy hitombo finoana. Vola 2 alina ariary ho an'ny mahantra, ho an'ny mpianatra pasteur dingana faharoa. Misaotra jesosy. Amen. Jesosy ity indray ny fanatim-pisaorana atolotra anao. Misaotra noho ny fahasoavana fitahina nomenao amin'ny ankohonako, malotra vola 4 alina ariary ho an'ny jesosy. Diry ny anaranao izay Jehova tompo, mankalaza ny anaranao satria tsara ianao, mangataka anao izay mba omeo fahasalamana, mba apetraka eo ampelantananao ny fiainan'izy telo lahy, mba ho lohany izy fa tsy ho rambony malotra ny apahafolo karamako 4 alina ariary ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra. Misaotra jesosy. Amen. Misaotra ny Jehovah raha mbola velona koa. Misaotra anao jesosy fa niaino vavaka nasandratray tokoa ianao ary mbola mametraka ny toy ny programa ny asa rehetra eo tananao, mba ianao foana jesosy ny aloha lalana anolo-tsaina. Indro jesosy misy vola kely atolotra ho entina manao ny asanao, vola 4 alina sy 1 hetsy ariary raiso fa vokatry ny foa. Misaotra jesosy fa noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao. Misaotra jesosy mba midira ntsehatra amin'ny fahasalamanay sy ny asan-davanandro jesosy, midira tsehatra ihany koa amin'ny fahendren'ny ankizy sy ny fianarany. Malotra vola 2 alina ariary ho an'ny data RJJ. Tsy misy soratra 4,000 ariary, tsy misy soratra 5,000 ariary. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao izy misy vola sombiny hanaovana ny tranonao 500 ariary. Voninahitra ho an'i jesosy rery ihany ity, misy vola kely atolotra ho an'ny madiniky ny tompo, raiso jesosy fa vokatry ny foko, mangataka vavaka mba hita asa. Misaotra jesosy 5,000 ariary. Misaotra jesosy fa tsapanay miaraka aminay foana ianao, apetraka eo ampelantananao ny tokantranonay sy ny fidiram-bolanay jesosy, apahafolo-karena 4,000 sy 5 alina ariary raky mpisaorana. Misaotra jesosy ny amin'ny fitiavanao anay fa na dia mafy aza ny ady sy ny fitrapana hatrenay dia matoko foana, fa hiaraka hiady ho anay ianao, hanompanao mandrakizay aho sy ny ankohonako. Amen. 2 alina ariary ho an'ny dada RJJ. Apahafolo-karena 5,000 sy 4 alina ariary ho an'ny pasteur any Atsimo, mpandefa raketa mena aty Antananarivo, 5,000 sy 4 alina ariary. Jesosy eo, misaotra anao aho amin'izao aniverserako izao, mangataka hery sy tanjaka, indrindra tanjaka ara-panahy. Misy vola 2 alina ariary ho an'ny dada, mangataka vavaka dada. Misaotra jesosy. Voady apahafolo no an'ny dada 2 alina ariary mba mamindrafo amiko jesosy fa mbola vonina nompanao foana aho. Amen. Misaotra jesosy anaovana ny carreau 3 alina sy 1 hetsy ariary. Misaotra jesosy fa mbola ianao no mahatoy izao anay, mitady zaza aho nefa tratran'ny trompe boucher. Misy azoko atao ve dada fa asain'ny gynéco manao FIV nefa tsy manana fahefana. 5,000 sy 1 alina ariary apahafolony top azoko tany ampiasana ho an'ny dada RJJ. Apahafolo-karena 2 alina ariary, granita 2 alina ariary, fitambarany 2 alina ariary. Miverina anome azy. Tia misy nofy mbola omenany amin'ny dada manolotra vola izy 2 alina ariary ho an'ny dada, ho atolotra ny dada rehefa avy eo ty nofy ity. Granita 2 alina ariary, Fahafolo-karena 5 alina ariary.
misaotra jesosy noho ny so rehetra nataonao anay indro jesosy misy raha-pisaorana kely atolotray kely fa vokatry ny fo anao vola ray alariary ho an'ny sarsy feo tena tiana ianao jesosy fanapampisaorana ho an'ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra arivo sy efatra alariary mitsinjara toy izao roa alariary daderzizy arivo sy roa alariary pasteur any ambany vohitra traboina raha-panorenana vola roa alariary mamindrafo aminay jesosy tsy misy soratra 5,000 sy 2 ariary mifoana aminao jesosy raha izao vao manefa nyvadiko aminao misaotra fa vita ny fanokanana ahy mpiandry na vita ny zanako mariazy miara-mizotra sy nahavitany batisany ireo zavikeliko misaotra betsaka anao jesosy malala dia mbola mangataka famindrapo ery fahasalamana jesosy mba havita ny asanao indry manotra vola kely 5,000 ariary anaovana ny asanao amena tsisy soratra 2 ariary misaotra anao a tombo fa mbola notahinao ka velonay natrapamonjena misaotra anay ihany koa fa tsy afaka tamin'ny fanadinana izay nataoko aho ankiniko feno aminao ny fiainako sy ny hoaviko manontolo manotra vola 2 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana an'andriamanitra rery ny voninahitra misaotra jesosy fa nahatratra izao volana marsa izao ndray zahay menakavy kely misaotra ihany koa tamin'ny sosy fahasalamana nomenaonay mbola ankinina feno ampilatananao ireo androny manaraka sy ny fiainatokantranonay ary ny fianarany ankizy indro vola 2 ariary mitsinjara toy izao 5,000 ariary dadairzizy 5,000 ariary fikrimi any pasteur josé alain 5,000 ariary any mahantra ary 5,000 ariary ho an'ny trabona any tomasina andriamanitra ray zanaka ary fanamasina faly indrindra izahay misaotra anao amin'izao volana vaovao zao atolotra eo ambany fahasoavanao feno izany fahasalamana ny fianarana ny asa raisampifaliana jesosy kristy malala ny vola 310,000 francs vokatry ny fo avy aminay mianakavy mangataka vavaka amin'ray aman-dreny mpitandrina mangataka hira valam-befapolo ny 310,000 francs tsonjara toy izao 115,000 francs ho an'ny dadairzizy 110,000 francs ho an'ny tony hermanina 85,000 francs fikojakojana ny tranony jehova iny jesosy ny ampahafolony tamin'ny herinandro ity a jesosy mba tahiontsyenantsika vola 2 ariary ho an'ny trabona ny tamatavy vola 2,000 ariary ho an'ny trabona any tamatavy jesosy malala apetrako aminao ny andro mbola iainanay rehetra ny fahasoavanao koa no natoy izao anay ty ampahafolony pension anay volana febroary manotra vola 5,000 sy 2 ariary ho an'ny trabona any tamatavy jesosy ity ny ampahafolony nomenao manotra vola izy 5,000 ariary ho an'ny trabona ary ny farany voninahitra ho an'andriamanitra irery any misaotra jesosy fa nahatratra ny tsingery-taona na terahana indray zao sy ionja mangataka fahasalamana avy aminao ary ho afaka amin'ny konkoro izay natao ny onja manotra vola 5,000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana zay ny vady teto amin'ny farany ambany teto amin'ny farany ambany dia misy 12 ny premier étage fito amin'ny 10 ny rihana faharoa raiky amin'ny 20 ny rihana fahaefatra 3 amin'ny 30 ny fitambarany 3 amin'ny 70 amin'ny 100 ny voninahitra ho an'andriamanitra rery any ty misy filazana manjovo tonga teo finoana fanantenana fitsangana tena maty no ampandrenesana antsika ny fodimandry ny ranaivo manana voladina tantely piomana dia natsondray ody any amin'ny rehefa ny vahiny 50 taona teto atany hoy ny vadiny rahary manana alfred ny reniny zanany fianakaviana manontolo dia ny nofiny dia efa voalevina any amin'ny fasanydrazany ny zoma teo any amin'ny fasanydrazany any amboatroro mahitsy zay ny raharasy ny voady ny voninahitra dia manandriamanitra irery any amen mbola tsy vitany ianareo amin'ny rihana voalohany raha mbola tsy vita mamela elokisandandro iana Jesus sukibefi befitika nefane indrisi falutuju aminyutaku
Mba ianareo mirina voalobe rehefa vita dia mba ilazao zahay sa tsy mandeha ny jiro any anga. Zafady fa ianareo technicien zany mba hijery hoe mirehetra mijery tsy mirehetra tsy azona aty ambany. Hoe nofo vitsivitsy reto ihany any olona zay ka zafady indrindra fa be dehibe le nofo fa rehefa fandraisanao tsy afaka miresaka be dehibe tsika. Le anankiray nilaza hoe za dada nanofo hoe tao anaty trano iza tsy fantako nataiza nisy devoly ony dia niroany keza be le devoly dia niditra tao anatin'ny efitrano ankiray dia mbola niditra taoko izy dia niditra tany amin'ny varavarakely dia pihako ny jiro dia nidaboka ny kely dia iza dia andeha handroka devoly dia tsy afaka mihitsy le devoly tsy afaka mihitsy le devoly fa visaka foana izy fa tsy afaka le devoly dikan'io rehefa misy devoly tsy mety afaka aminao amin'ny trano atorinao ny kodorinao dorana vetivety ao izy ninonino nataonao nampiandrinana tsy mahasitrana an'io anao tsy mahafaka an'io fa ao anaty kodorinao no misy aza doranao dia lasa amin'izay izy mba ianozy lazaina dia tonga dia ataovy fa kendain'io ane ianao za dada nanofo hoe bevoka hony izy nefa le be tsy fantany tsara hoe tena bevoka izy koa nefa hony tsy manambady fa manana sipy izy zany zao izy zay nahatonga azy le nanofo bevoka nefa maty le zaza dia manana sipy zao ny kiblo zao izy anao marary makalesa aingana amin'ny dokotera aingana dia aingana fa marary ianao adadana hoe maty ny vadiny promosioko anankiray latsaka tany anaty rano ony dia maty izy tonga namangy azy ny promotion dia nanontany ny olona anankiray taminy hoe aiza ny akanjo masina dia namaly izy lay vadin'olona maty hoe efa mbola tsy manana akanjo masina izy teneno angena izy raha mbola tsy maty mba hiditra mpiandry fa ho avy Andriamanitra efa natsony zany izy io fa tsy mety tonga dia io izy aleo ny mahita azy maty zay mahitanao tsy miasa za dada mifina hoe nanofina nahita niady mangazo izy dia mangazo ihany mangazo foana mangazo be dia rehefa aveo indray vadika vomanga be ohatry ny olona ina dikan'izany
minana ho anao mangazo a dia minana vomanga tsy ampy an'ireo a ny vatanao fa raha mihinana mangazo tsika ho a tsy maintsy ariana ranony iny le mangotrakotraka voalohany iny a iny rano iny misy pozina iny a manimba anao iny ny ariana dia rehefa afaka ny rano amin'ny mangazo a mahazo mihinana sakafo tsara ny mangazo dia mereza mihinana fa rehefa miteny izy dia minana zaho dada mba ay mitady asa hono ty olo ty rera olona femme de ménage na vendeuse na cuisinière sérieuse be hono izy téléphone 038 51 772 31 averiko 038 51 772 31 sotra tompoko dia misy koa atreo mba isony tompoka dia mba mitady trano raha mety iny faritra anala mahitsy iny io ny amin'ny deuxième iny na 2A tsy miditra be ony fa mba deuxième plan 1 250 000 francs ony na 250 000 ariary io koa na ny telefony mako amin'ny secrétaire anao maka ny numéro ty ao amin'ny secrétaire atsika manontany izao tata nanofy tamin'ny alakamisy teo hoe nahita tanàna ray feno biby lava dia io olona nanofy io a lasa ny biby lava dia nohaniny biby lava marioko dada fa izaho dia mpivavaka tsotra ary efa sampana sy mpandray a eto tanànan-drano ianao vo mpivavaka tsotra sy mpandray fa ity nofo ity ny milaza aminao a fa rehefa tsy hanao ny asan'Andriamanitra anao dia ho avy biby lava dia vola io zany amely ianao a dia ho lasa daladala ianao adaladala ianao manatonaingana mpiandra dia manolo tena ho an'i Jesosy saingana anao mpiomana fa amintseny anao ne zany za pastera nanofy nandeha nitondra akanjo tamin'ny sase dia avy eo a nokakerin'ny lika valako averiberiko atsika satria be dehibe ny tratran'io a raha vao manofika kerin'ny lika anao valahanao nandoniny omby amin'ny tandrony valahanao nisy na nisy ody ho azy zay a nisy lipinao a dia rehefa sasanao eny dia midina any amin'io elastikany io a ilay ody dia isaky izay manao anio ianao manao anio anao a dia marary raha mbola tsy sasanao ihany io dia manaraka ny lalan-drahanao a tonga any amin'ny atodohanao dia miova ny masonao na manambady ianao na tsy manambady ianao a dia manaraka ny ny olona ho azy ianao lasany ianao very eo mivady aman-janakao ary raha tsy manambady ianao lasany averiko esanaingany ianao a dia io silipinao io a io zay le valahanao marary io silipinao a eto any amin'ny mpiandry diovy aloha na misy folo areo a dia misy mpiandry malala an'izany hoe ity ny nisy an'izay dia io dorana tingamba amin'ny farany hoe zany amina mola izy aiza mola izy ty ay aloha zay efa tapitra ny fotoana tapitra ny processiontsika ay zay ary anolotra ny rankirarytsika zao a hita doly averimberiny Jesosy amintsika foana fitiavana foana ny asa fitiavana foana ny kapony atsika
tandrema miditra isatokantrano isambaravarana izy zao a samy mibebaka samy miala amin'ny ratsy fanaony fa ho laingosany tena laingosany isatokantrano ony a ny maditra fitiavana mandrakizay a mitiavanao a Jesosy ka dia misaotra tsangantsika rehetra. Izay toko no nitiavana hoaniratsito tsy namaliha araka ny otato befiatranao se mpamilamo tompo lehibe tompo lehibe si manakeriana efa ty sanao ny lapana sy antery fa tena sitrapo no ny nanjanaoko izy iokako iako amijuro yatao tsevovao namatra tetrika vahanana ana ariko tokiko ianao nona mpiandrea sao ty satria anao tianao iako amiko ianao tsevovao sambatra tetrika manana ana andriko tokiko ianao no mpiandrea sao ty satria anao tianao sao ty satria anao tianao sao ty satria anao tianao teka ho any Jesosy vavaka isika zany ny fifalianay Jesosy miaino zany fitiavanao zany fa tena tsy mijery toko ny fahotana ianao ary raha mijery azy ianao ka mikapoka anay a mbola fitiavana zao daholo zany Jesosy misaotra e hoy ny iranay hoe nitsorakazonao sy ny tenao reo ny mahafatahotra ay nitsorakazonao ikapoana fa ny tenao kosa anarenanao anay raha lavo zay misaotra Jesosy nanolotra zao fanatitra zay ho anao be ny asanao be koa ny didinay anyrahanao anay any amin'ny mahantra rehetrarehetrarehetra any amin'ny tsy mitafy rehetrarehetrarehetra any amin'ny tsy manakany ko any any amin'ny mpanomponao rehetrarehetra ho fankasitrahana ianao Jesosy izay mbola nitanay sy nanasoanay na kely iny Jesosy nabeny a fanatitra foinay ho anao ankasitrao zany ny angatahako aminao dia mba mamindra fo aminay zay ny manota daholo e ratsy daholo fa noho ny fahasoavanao a dia novonjenao zay mankasitraka Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina Jehova tompony enka ny tany rehetra vola vavaka indray sika vita Jesosy ny fotoam-pavahana teto
mampatsiaro anay ianao amin'izao vavaka mangina izao hoe tsarovy le vavaka 2 minitra ataonareo ao am-piangonana fa eo anie no anatonako anao misaotra Jesosy misaotra any an-trano manko izay tsy mavavaka zay ny marina be tabataba any be teniny ratsy any miala ho azy ny fanahy ary very ho azy ny vavaka nataonay zany ny angavianao anay midira ao amin'ny efitranoko ianao ary ndriny ny varavarana dia antsony rainareo mangingina fa izy amaly anareo zany no eto Jesosy tsy mahavavaka izay ny trano fa ny eto kosa tranonao mangingina anatona anay ianao tanteroara Jesosy ny tenina hoe andinidinika anao tahaka ny fandiniky ny mpiandry ondriny tongavatra any amin'ny rihana voalohany faharoa ary fahaefatra ianao sotra Jesosy tongavany amin'ny daboloha tsiraray avy ianao misaotra Jesosy ijery anareo ny masoko ianao Jesosy ny ondrany tsy mba mitomany Jesosy tsy mba mivovoa tsy mba mikikika tahaka ny biby sasany raha marary izy ny ranomasiny ihany ny mijoy fa ny mpiandrondro ny malala hoe zao ny maharary an'io hay ny manasitra anazy zany ianao Jesosy tsy misy miteny reto olony reto raha vavaka azy natao tany amin'ny vady aman-janaka dia natao fa eto zay afaka metsampy aminao fantatro ny momba anay fantatro ny tsy ampy fantatro ny ilainay dia ho ianao Jesosy hoe tandre ny feonao ny aho angataka ary an Jesosy azafady Jesosy azafady indrindra mba iondrika kely ianao fa ny sofinao tsy mba lalidalovana eo am-pona eo ary fantatro daholo na tsy miteny ary zay tanteroa raha Jesosy ny tenina hoe inona ny tianao ataoko aminao zanako inona ny tianao ataoko aminao dia ianao ny vavaka Jesosy misaotra Jesosy misaotra voarainao zany vavaka izany tsy misy maharombaka an'izany tsony na dia ny devolim-pangalabavaka aza ianao mihitsy miteny hoe vitako tomboka vatsa pelatanako ianao fantatrao ny anaranay fantatrao ny adresinay tsirairay avy fantatrao ny lalana mampitonantonana anay ny ankizy any amin'ny fianarany ny mpiasa ny ampiasana ny rehetra ny tokantrano any fantatrao ny misy anay aniraka ny anjelinao ianao hitondra valim-bavaka any aminay Andriamanitra tsy mba mandainga anao
fa ianao no nylaza hoe ninninona angatanareo amin'ny anarako amin'ny ray ataoko izany. Mbola nampiana hoe za raha tsy laza aminareo fa zaho anie angataka amin'ny ray e, hivavaka ho anareo amin'ny ray e. Tanterozany Jesosy ny tsy vitanay mba ataovinao. Ny anaran'i Jesosy zokinay malala, lay tena tianay no angatanay izany dia mangataka izay Jesosy, mandohalika manoloana ny fahamasinanao, manoloana ny voninahitra ao. Tsy mendrika ny angataka akory dia mandohalika izay, mangataka mingavy tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao mivavaka. Sotra Jesosy, rainay izay ny an-danitra ho masina ho tonga ny fanjakana ataonay isika eronay ny anasa raisy nitsundrano. Andriamanitra ny fitahiana rehetra, Andriamanitra ny fahasoavana rehetra, ampiorina ny finoanareo mandrakariva ary amety toky anareo isan'andro isan'andro, fa tsy andaonao mihitsy ary tsy afoyanao mihitsy. Vavan'i Jehovah no miteny, vavan'i Jehovah natanteraka izany aminareo. Saotra tompoko, anao ny deranao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Halleluja. Masina, masina, masina Jehovah. Dantsy voninahitra amin'ny rehetra. Amen. Tanteraka tokony izany. Ara-fanahy masina. Amen. Petraka amin'izay tsika dia ny mpandray sisa no mijanona. Inayati
dia mbola faly miarahabanareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tratran'izao fandraisana fahatelo sady amin'ity taona 2024 ity. Raha mahitsika ry havana any amin'ny tambanjora tserasera ankoatra ny torotena izay nataondray aman-dreny lehibe teo, resaka cyclone niady ao Moyen-Orient ao. Raha nomaly fotsiny dia hitanao mihitsy hoe tanteraka izany hira ataon'ny koralina foibe izany hoe Dubai dia hôtely lehibe anankidimy indray izay ran'ny iranianina bomba omaly. Ary any Israel dia 50 ny ankizy kely 3-12 taona voazerany bomba ihany koa. Aiza ho aiza tsika ao anatin'izany raha mareny toroteny nataondray aman-dreny lehibe teo. Sao tsika mihevitra hoe tsika ny marina fa noho ny famindram-pon'Andriamanitra dia mbola nanasa asy anao izy androany iray latabatra aminy. Noho ny famindram-pony fa tsy noho ny nataonao akory. Manoloana an'izao latabatra masina izao izay santatry ny paradisa any an-danitra irahantsika misakafo amin'i Jesosy dia niteny Jesosy hoe izao no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity hoy Jesosy dia ho velona mandrakizay izy izay mihinana nofoko sy misotro ny drako manana fiainana mandrakizay ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Kanefa Jesosy dia nanafatrafatra tsy ho fahazarana hoe naoviana no mihinana sy misotro nareo dia tsarovy aho. Ataovy tonga any Kalvari any Getsemane ny fosiny sainao androany e. Ohatry ny ahoana re Jesosy izany fangiry firinana entinao. Izy tsy miteny hoe tsarovy dia tsarovako rehefa mihinana eto aho dia izay ampy izay. Fa amin'ny fiainanao rehetra indrindra iray latabatra aminy zasy ianao androany. Pasteur fitaovana fotsiny solotenan'i Jesosy. Atsiaro azy. Andehantsika hitsangana. Atsiaro azy amin'ny laharan-kira protestanta 7:20. Lay ora tao Getsemane. Tsaroko tsara izao. Tompo tisy lehibe ny oro loatra tao hoe ny andininy voalohany sy ny faharoa sy ny fahatelo. Nanjary rano dinitrao Jesosy noho ny amiko noho ny fahotako. Dia atao venao sy Jesosy rery sisa no mihiran'izany eto androany eo ampoditry ny azo fijaliana. Ho azany, ho anao zany. Atao viram-bavaka izany androany
alohan'ny iraisanao latabatra mitombo ary atsarovanao lay mpamonjy asianao zany iry zany. Andiny voalohany sy fahatelo. Zany no hira tena vokatry ny fonay Jesosy manome voninahitra anao ary mandohalika ny eritreritra eo amin'ny tongotra ao masina fa baikinao no miteny hoe mba tsarovo ho azahay dia mahatsiaro anao ny fiangonana FPVM amin'izao fotoam-pivavahana amin'ny 7 maraina izao. Misaotra Jesosy mankasitraka anao zay raha ny mpanota hiringiriny no mba ilazana hoe tsarovy. Ny tena tiana Jesosy no miteny an'izany hoe tsarovy fa raha tsy tiana ianao tsy miteny an'izany. Ny Kalvaria any Getsemane sainay manoroka ny tongotra ao masina mankasitraka Jesosy na dia efa vita aza ny asanao dia mbola namela afatra an'izany ianao. Kondreny mofo Jesosy baikinao zany na ny tanana namolavolan'ireo aza tsy fantatra tanan'olombelona maloto hoe fa hamasino tonga le nofinao no potipotehana tany Kalvaria ananana anjara aminao ety an-tany ary hatrany an-danitra. Io ny divay raha ny FPVM tsy misotro divay fa rano sy ro aza ny natao ho famantarana Jesosy ary indrindra ilay rano ny tete tany Kalvaria ho famelan-keloka ao anay izany. Mino an'izany an'izay satria anao no teny. Reo ny dekona mpiara-miasa aminao solo-tenanao na ny marina hitondranao voalohany solo-tenanao eny amin'ny mpanomponao rehetrarehetra na sentondray-mbava aza dia eno azy ianao. Fantatrao ny amin'ireo fa ny fantatro dia izao hoe ianao ilay nanositra azy amin'izany fanompony izany no hanamarina azy. Reo ny vahoakanao ilay novidianao tamin'ny ranao ny tenenanao hoe tiako mba ho any amiko anie izay rehetra nomendray ahy tonga eto ireo hamarino dia hamasino
mba ho voninahitra ao Andriamanitra. Makasitraka anao zay na mitombo nandro nomena androany azy. Eto ianao efa teto ianao ary mbola ho eto foana dia mirapiratra eto ny voninahitra ao. Makasitraka Jesosy Tompo. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Fa Jesosy Tompo tamin'iny alina izay namadiana azy iny dia nandray ny mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia araka izany koa ny kapoaka. Rehefa nihinana dia hoy koa Jesosy hoe, ity kapoaka ity no ilay fanakena vaovao ho an'ny maro. Ny rako ty ho Jesosy. Ho famelan-keloka ho antsika rehetrarehetra. Izao no ataovy ho fahatsiarovana. Fa naoviana ianareo ho Jesosy no mihinana amin'itony mofo itony ary misotro amin'itony kapoaka itony dia ho Jesosy hoe manambara ny fahafatesako ianareo mandra-piaviko. Hoy Jesosy hoe andefa efa voavoatra ny zavatra rehetrarehetra. Keo ampizarana ny mofo sy ny kapoaka dia mbola mandondona foana Jesosy eo ambaran'ny fontsika, eo ambaravaran'ny fontsika, voaya. Fa ite toetra eo aminao ane anananao fiadanana. Zay nanaovantsika ny laharakira protestanta indro Jesosy mba voay fa 440 mandondona ary tonga dia raha miran'izany ianao dia mitenenao hoe voaiko Jesosy anjakao ary omonena ato. Tsy amin'ny fandraisana fanasany tompo ihany fa amin'ny fiainako rehetra. Andiny ny voalohany sy ny faharoa nataontsika amin'izany laharakira protestanta 440 zany. Indro Jesosy mba voay, avy hosaka izana, ka voay lay malala faizay, sady sitragilira tonga ho anao indray, ka voay indro Jesosy mba voay, ka mahagagariavana na dia Andriamanitra tompo ny fahefana ny an-danitra sy ety an-tany azy izy dia mbola niteny ny soratra masina dia nilaza hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao hoe nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Na ny olombelona manana ny fahefana azy tsy afaka hiteny an'izany. Ary izy amintsika no afoy hoe ny zanaka ao nomena ho famonjena ny hafa. Fa Andriamanitra ny lanitra ilay ty azy ty anao nanome an Jesosy Tompo. Ary izany no mbola hiderantsika azy amin'ny laharakira ao amin'ny boky fiderana hoe Andriamanitra ho mahagaga ny zavatra nataonao hiderantsika amin'izany hiry zany fa mendrika azo ny voninahitra. Fa raha tsy nomena Andriamanitra moa Jesosy Tompo taiza sy taizany mba nisy asa ianao tamin'izao raha fotoan'izao. Andriamanitra mahagaga ataontsika izany hiry zany.
iazan'Andriamanitra zany azy dia nomeny ny zanany ho famonjena asy ianao. Ary Jesosy dia nilaza hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky za efa naresy izao tontolo izao. Ary Andriamanitra be fitiavana nanome ny zanany ho antsika. Ianao ve mba manana etaeta hoe za kony Jesosy teo anao hoe amin'ny foko, amin'ny fanahiko, amin'ny heriko rehetrarehetra. Andehantsika mba hiaraka hira amin'ny hirany farandre mamonjy hoe ny fanahiko no mangetahetanao Andriamanitra. Ety amin'ity tany be fahoriana ity, ety amin'ity tany misamboaravoarany alin-drano ity, tsy mahita fitsarana. Manaovan'izany havako fa raha manao an'izany ianao hoe tsy pasteur anao hita fiadanana, fa ianao lay mihira zay rehetrarehetra, dia ataovy hoe eo Jesosy manao miaindro an'izany hira zany. Ny fanahiko no maniry anao. 7:20 ao amin'ny boky hira fiderana zany. Ny fanahiko no maniry an'Andriamanitra, fa mangetahetanao. Ny fanahiko Andriamanitra, raha lavitra hanisira dia misy zazakely tsy hita hono ty tompoko dia antsoina hono mitony fa miandry eo amin'ny fanaovana voninkazo ny mamanao. Mitony miandry ianao ao velany eo zany mamanao amin'izao fotoana izao fa aza mitomany zanako. Ny fanahinao nangetaeta naniry an'Andriamanitra dia tonga eo anatrehan'izany. Naona zay naveritsika, naona lomita nondrika ianao, rifana kami toloko anatikao, manantena Andriamanitra ianao,
fanirana taonao zay fanirina tao anatinao zay tsy mijanony eto PVM fotsiny zany afako fa hatrany amin'ny tranony Jehovah ny an-danitrany ilay tsy natao tanana. Ary zay no nampatonga ny Petera mijoro vavolombelona fa misy ranomaina zay tena mateza tsy mety loha ao an-danitra ao. Petera dia nivaky-vavy ary nanao fianianana mihezinezina mihitsy hoe aoko fantatrareo ozy izy Petera fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy na ny volamena ny antsonanareo namonjenanareo tamin'ny fitondrantena adala zay nentsika zay nataontsika fa ny rasoan'i Kristy dia ny rano zanak'ondry tsy misy kilema. Paoly apôstôly koa dia sany teny hoe jereo ny azo fijaliana fa teo ny namonjenanay. Zay famonjena tsy azo vidin'olombelona, tsy azo vidin'ny vola aman-karena, fa azo nao amin'ny fiainam-panahy amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompo dia rano zanak'ondry tsy misy kilema. Satria mbola misy tsy vita ery ariana andininy ray ihany amin'izay iry hoe ranonaina zay tena mateza eo an-tampon'ny Kalvari. Ny fitiavan'i Jesosy tompo, ny fitiavan'i Jesosy tompo no manolotra rano manaty tony tore misy fanekena fitiavana lehibe nataon'i Jesosy hoe raha tena tafaray amiko anenareo tsy mba ataoko mpanompo fa ataoko hoe sakaiza ary zay reko tany amin'ny raiko azy dia mbola holazaiko aminareo zany hoe misy tsy ambaratelo tsy hain'olombelona atao fa hain' Jesosy ho asy ho anao zany. Andeha ataontsika ny andininy voalohany ihany tiry ty hoe aza manadino ary mpiainy vavako, aza manary sao lavitra nao akavery. Andininy voalohany ihany. Biar lupa
dia ry mpanjaka, itu dia ry mpanjaka, jereny olona asa maladinoa aianao ery ialo vavaka. Andeha hitsangana ny mpandray fanasany tompo rehetra mba hiay n'ity vavaka nataon'i Jesosy ity. Dia eritrereto ane hoe Jesosy Kristy tompony samylaza miteny amin'Andriamanitra hoe raha eo mamelao ahy ianao ny elony fa tsy fantany izay nataony. Fa iza amiko sy aminao sa hiteny hoe Jesosy na tamintsika sy ianao mbola tsy mivavaka azy ka sa hiteny hoe tsy fantatra ane izay ataoko zao hoe fa iniko sy ininao atao zany. Mampitomany foana ny tenin'ny dada pasteur lehibe any FVM hoe tsy hoe saika nanota nenzy nareo hoe fa professionnel mpanota ary zany tsika. Izany sahy eto hiteny na 2 minitra araka hiteny hoe raha eo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Fa zarany olona azy ianao diso, zarany azy ianao ary nany tsy misy azy foron'ny olona anamelohana anao. Fa tsy mba zany Jesosy, tsy mba zany izy. Fa izy ilay tianao mbola mianina any amin'ny lanitra ny lanitra any, mivavaka ho azy ho anao, miteny an'izany teny izany hoe raha eo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Hitsangana ianao zao efa mitsangana raha teo tsipotsika. Tena mitenena hoe manantona ka miondrika Jesosy aho, manoroka ny tongotra ao masina. Za le olona tsy mendrika, tena tsy mendrika. Fa avao zay aho amin'izao fandraisana voalohan'ny volana Marsa zao ho anao ety an-tany ary ho anao mandrakizay. Jesosy amiko sy aminao androany, raiso ano izao nataovinareo ho fahatserovana ary misaora azy ao am-ponao ao. Tsy manan-kambara Jesosy fa teny indray-mbavana ataonay hoe mankasitraka Jesosy. Ary izay rehetrarehetra nao voady aminao fa anao izay ety an-tany ary mbola ho anao izay any an-danitra. Misaotra Jesosy. Amen. Dia tahaka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy Jesosy hoe sotroinareo rehetra ity. Fa ity n'olona rano fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloko anao ne zany misaora azy ao am-ponao ao. Misaotra Jesosy zany ny teny malagasy mba hainay fisaorana anao ary mitsangana izay misaotra Jesosy anana anjara
amin'ny fanjakany lanitra ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra teto raha tena mibebaka marina tokoa. Azadino zao fiarahantsika latabatra teto Jesosy, tsy noho ny amiko mpanompo ihany aho fa noho ny amin'ny fitiavanao azy rehetra. Mamiry Jesosy, mamiry Jesosy, mamiry Jesosy, ny fitiavana. Misaotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy aho, ary ho tanteraka tokoa ane zany vavaka ataonay izany, zany vavaka ankiry zany, izay eo aminao ianao ato aminay. Tanteraka tokoa ane zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Dia mba mangataka tompoko ny hiran'ny korala hoe nanolo tena ho anao aho. Mbala ianjomara tsofina anaitra ny maro mba angatahako manokan'izay hiry zay ho atao anatiny, dia ao anatin'izay no ataontsika ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Raketani fukusi alamina we
sunimua upaya cambe anuni camina Manenina Jesus Samisi azata Zabeli Nitsuya Kenabela Chana Matanya Tanya Ileranda Manadira Mamazikan Tulatina Umaja Kizange Wapitaka Jesus Kile Silamina Ifuke Farisi Itala Wabina Atale Melaka Kameraya Babelani Keluni Neketame Kane Mankasitraka indrindrany koralina foibe. Raha vita ny eo amin'ny premiera dia mba hampiretina tompoko ny jiro andraisana ny teny fampanantenana ho antsika mpandray fanasan'ny tompo rehetra. Hitsangantsika rehetra handray ny teny fampanantenana izay omeny Jesosy Kristy tompo antsika izay nindray latabatra tamin'ny teto androany. Vavaka fampanantenana nataon'i Jesosy ho antsika rehetra ny hoe aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana hoy Jesosy nefa matoky za efa naresy izao tontolo izao tsy hamela anareo kamboty aho hankaty aminareo vetivety foana dia tsy ahita tsony izao tontolo izao hoe fa ianareo no ahita hoy Jesosy satria velona dia ho velona koa ianareo. Zany ny teny fampanantenana ho ataony ho antsika rehetra. Amarana an'izao fotoana izao aritsika azadiny no mivavaka aispito manarona ny tany tsy Madagasikara ihany fa zao rehetra zao ataontsika alohan'ny vavaka famarana ny fotoana ny aispito manarona fa mino fa ny vavaka manova zavatra. Andino ny voalohany ihany. Ni aizimpito manaruna yati siluza tina kuzina minutuku faliva bakanumanu fasabata ni babaka manuve manu fasabata Jesus minutu kami babaye minutu kufaliva bakanumanu pasavata vavakisika rehetra mankasitraka anao Jesosy hatramin'ny fiatombohan'ny fotoana ka hatramin'izao famarana tsy mendrika ary zay misaotra raha nyray latabatra taminao zay misaotra noho ny amin'ny teninao fandroany amin'izao misamboara varo ny aispito manarona izao Jesosy dia tsy zany ho angataka ho an'reto olo reto fa ianao ilay marina zany miriko indrindra Jesosy raha ianao manko ny vavaka dia miaino any an-danitra la irainao satria nanaiky ny sitrapony ianao. Mankasitraka apetrako aminao reo satria ianao mba tsy ho faty antoka Jesosy nanoloranao ny tenanao teo ambony azy fijaliana. Misaotra tompo fa soavan'Andriamanitra ray fiadanan'i Jesosy Kristy tompony ombanao amin'ny androm-piainanao rehetra manomboka herinandro vaovao rapitso. Andriamanitra izy tenany no ny teny
tamin'ny tsodrano izay nataony hoe aza matahotra fa ino momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao na misy ary ny onjan-drano misafoaka manarona ny tany tsy handifotra anao zany fa Jehovah Andriamanitra aho no mitantana anao amin'ny tanakavana amin'ny fahamarina. Raha mamaky ny afo ny ado-panahy ny ado-tsaina ianao hatramin'ny hohanina aza tsy misy araky ny filaza teo dia aza matahotra hoy Jesosy fa mbola ho avy ny fotoana tsy hisambotra ianao fa ampisambotra. Ary indrindra raha Andriamanitra ka mitandrina ny teniko dia hoko izy ny laza hoe ny fiadiana rehetra izay amelezana anao dia tsy ho ambinina anareo ny Tompo Andriamanitra dia mikasika nanak'Andriamason'Andriamanitra. Fa anao kosa ny dera ho anao ny aja ry Andriamanitra ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ary ho anao Jesosy Kristy Tompo sy ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Aleluia. Masina Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Tanteraka tokoa an'izany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Modi any an-tranonao amin'ny fifaliana.
namandro system miron ninonina mitondani Nino, nino, na mitundani.